Alarobia roapolo aprily 2024 manantitra ny arabo-ambampirarintso antsika tompolasy tompovavy na ianao eto Tanindrazana na ianao any ampitan'ny Ramasina miaraka amin'ny Miara Manonja MBS radio Mada saorantsika ihany koa ilay nahary satria raha tsy izy dia tsy afaka mihaontsika amin'ny alalan'ny sary sy ny feo. Miara Manonja MBS radio Mada izay fantatsika loatra fa rahanao amin'ny radio Mada amin'ny MBS radio amin'ny fahitalavitra MBS eo ihany koa ny Facebook sy ny YouTube izany. Raha ny fandehan'ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity dia eo aloha ny mpisehatra isan'izany ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafita tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara tao amin'ny distrikany Amparafaravola Solofoery Rabekitsana. Dia eo ihany koa namana Fanirasafy Manantany izay mitondra famakafakana amintsika dia mbola misy ihany koa ny mpisehatra hafa izany. Ny faniriana dia ny hoe ny ahafahanao manaraka hatramin'ny farany ny fandarantsika ka tsy hoe ho fotoana very fotsiny na sanatria hoe tsisy ataoka ny dia an-tany andro, tsy misy resaka fandaniana andro tsony zao raha amin'ny resaka hoe fiainam-pirenena satria dia tena fidindafo ny fotoana, tsy afaka ny rerarera tsony tsika manoloana ny tia fahasahiranana izay iainana isan'andro ity fa tsy maintsy mihoatra, tsy maintsy miezaka ary tsy maintsy manana fanantenana hatrany ary tsy maintsy manana ny toe-tsaina mpandresy. Zay mantsy le atao hoe foto-kevin-dehibe tamin'ireny niantrehana ny vanim-potoana amin'ny Pasika ireny satria raha ho an'ny kristianina zao dia Jesosy Kristy nandresy ny fahafatesana no loavina tapin'ny loha no indraindraina no ivavahana. Zay ny kristianina fa tsy hoe Jesosy Kristy maty mitsitra ao am-pasana akory, tsy zay fa Jesosy Kristy nandresy ka ilay toe-tsaina mandresy dia izay no hoentintsika miatrika ny fiainana. Avy hatrany dia andray ny député Rabekitsana Solofoery sika araka ny nambara teo efa eto amin'ny plateau izy namana fa moa mbola ho avy eo ihany fa ny tena mialohan'izay aloha dia ataontsika indray mifoaka kely fotsiny atao hoe vaovao izay anisan'ny nisongadina atao amin'ny 4 ora dia eo sika mijery azy hoe ahoana sy ahoana moa zany ary akatsika tsaokevitra ilay izy satria isika de mila maraka tsara ny toetra raha izany, tsy ho taitaitra mihitsy na hoe mandeha anjambany, tsy mety tsony zany fa tsy maintsy mijoro tsara, mijery tsara ny fandehanan-draharaha izany. Ny délégation tarihan'ny filoham-pirenena moa zany any Washington any de hoe niona tamin'ny teo anivon'ny FMI, ny teo anivon'ny banky iraisam-pirenena ary raha ny vaovao farany zany tsika tsy atao tompotrano mihono mihitsy fa mila maharaka tsara araka ny nambara teo de hoe misy ny famatsim-bola izany dia mizara roa izy io ny voalohany any amin'ny 430 tapitrisa dolara izany dia ny anankiray any amin'ny tafakatra hatrany amin'ny 420 sy 7 sy 7 dolara izany ka amin'ny 415 tapitrisa dolara amin'izay dia efa afaka ampiasaina. Dia inona moa izy ireo ilay hoe 534 millions de dollars izany dia hoe anatanterahana tetikasa ao anatin'ny hoe connecting Madagascar for inclusive growth, mila miditra amin'ny resaka hoe croissance inclusif Madagascar de tafiditra ao anatin' zany koa ny hoe fanatsarana lalana ohatra hoe 100 kilometatra amin'ny RN 31 mangoaka be lalana, fanatsarana ny lalana 400 kilometatra RN 10 fanatsarana ny lalana ahafahana toerana hoe mifandray zany dia misy ny hoe RN 10 mifandray amin'ny RN 31 de misy koa zany vola hoe 134 millions de dollars mahery momba ny fahasalamana, ny resaka hoe atrehana ny aretin'ny findra amin'ny pandemia dia iarahana miasa amin'ny IDA zany sy ny hoe Global Financing Facility de tafiditra an'izany momba ny vehivavy, ny tanora, ny ankizy dia
Akoatran'ny izay zany misy ihany koa ilay famatsimbola tafakatra hatrany amin'ny 500 millions de dollars zany izy io indray dia tafiditra ihany koa ny zay le tany voalohany fa le anankiray indray zany de 415 millions de dollars dia io zany le atao amin'le hoe PNR, inona ny dikan'izany, plan national de redressement post-cyclonique, satria fantatsika tsara hoe ny cyclone teto dia hoe anarenana zany, anarenana firenena tao aoriana ny cyclone ireny drafim-panarenana vokatry ny takaitra na velan'ny rivo-doza. Zay zany ny fandehan'ilay raharaha ary izy io zany dia 415 millions de dollars hoy isika fa apahan'izay fa raha ny total beny dia tafakatra hatrany amin'ny 978 664 237 millions zany dollars ilay izy dinina moa zany ny ao anatin'izany de hoe 220 millions de dollars anaovana famatsiana rano fisotro madio, ny 100 millions de dollars anarenana lalana sy lalam-by raha van'ny cyclone, 40 millions de dollars nampiana tosika ny fiarovana ny eo amin'ny sosialy, resaka hoe protection sociale, ny 15 millions de dollars dia anarenana sy anomezana sy hoe ahafahana hoe mijery zany zay tena hoe marary any Antananarivo, satria tsapan'ny olona hoe le eto Antananarivo tena misy tena efa tsy mandeha am'izay fandeha zany de hoe alao ampiana mihitsy de zay le 15 millions de dollars ho an'Antananarivo dia tafiditra ao anatin'ny fanarenana ihany koa zany amin'ny famatsim-bola fampamatsy vola mahazatra io ny hoe fambolena ny angovo, ny toeram-ponenana, ny fanabeazana, fanatsarana ny tontolon'ny fitantanana, resaka hoe finance publique, de eo ny fahasalamana ihany koa ao anatin'izay. Zay zany lizy raha fitinina tsotsotra, inona zavatra hoe tsara ho amafisana ho atsika mpanaraka ny Miara Manonja MBS Radio Mada, so atsika taitaitra hoe tena ahoana zany sisisa, ny dikany aloha zany de ny hoe tsy afaka miala am'ireo isika na ny teny aza ny mpitondra tamin'ny fotoan'androny hoe tsy raha mbola ireo no raha miasa de 10 taona tsika ho ety any, tsy zay intsony zany le izy, miaiky zany aloha ny mpitondra fa tsy afa miala matoa nandeha nakany Washington. Raha izay raha manome famatsim-bola na FMI io na Banque mondiale io de oka ho fatatsika tsara ho atsika olo-pirenena malagasy, ho anao zay mijery io sy mieno io, fa ny vahoaka malagasy zay difitra ny fahantrana no ao an-tsain'ny FMI sy ny Banque mondiale. Ny firenena malagasy, ny firenena vahoaka malagasy ny dikan'izay, hitan'ny olona fa efa tena tsy tafavoaka isika ary le teny nampiasainy de hoe marefo, zay le tena resaka lavabe teto, marefo. Ka raha ohatra zany nahazo an'itony famatsim-bola itony dia mba amonjena na hoe ihany koa hoe fiantrana an'ilay vahoaka malagasy efa tena difitry ny fahantrana amin'izao fotoana zao. Satria raha ny taremarikany dia mazava tsara hoe tena anisan'ny firenena tena le hoe farahidiny mantsy tena maharary be zany fiteny zany fa natao hoe marefo. Zay zany isika malagasy aloha. Ka natoa zany misy an'izao famatsim-bola izao hoe FMI, Banque mondiale sy ny sisa de noho ny fatsapan'ny olona fa tena reraka ilay vahoaka malagasy. Noho izany tsy tokony hoe nde hoerahoerana nde na hoe hiteny an'izao zao hoe izay ny tena nanao an'io, izay ny tena natonga an'io, fa ny mpamatsy vola any ivelany de mahafantatra ny zava-misy eto, na ny resaka pandémie io na ny resaka fahantrana fampitehan'ny lalana sy ny sisa dia fantatry ny olona zany, ka ny vahoaka malagasy no ao an-tsainy fa tsy resaka mihitsy hoe ny mpitondra ohatran'izao, ny vahoaka malagasy lay mahantra no ao an-tsainy ny mpamatsy vola matoa zany zareo nanao an'izao hoe famatsim-bola izao. Teo moa zany ny cyclone, teo ny aretina, ny lalana potika, ny aty amin'ny vehivavy, ny ankizy, ny tanora, tena ahitana hoe tena faharerahana daholo zany rehetrarehetra zany dia manampy ny avy any ivelany ary namafisina andriamatoa
afaisganem zay filoha lefitry ny banky iraisam-pirenena izany zay misahana ny faritry Afrika atsimo de faritry atsimo atsinanana de faritry atsinana ny Afrika ny teny inga afaisganem ny amin'ny hoe ny banque mondiale de manao engagement amin'ny fanampiana raha hoe firenena tahaka ny Madagasikara zany hoe fa fomba fiasan'ny banky iraisam-pirenena io ary noho ny fahitana an'ilay hoe malagasy efa tena reraka dia mandeha ny fanampiana sy ny famatsiam-bola dika an'izay zany de tsotra kely le izy tena faran'izay tsotra tsy misy afaka irehareto hoe noho izay noho izao noho izao hoe zay ny tena mahay zay ny tena zao resy lahatra amin'ny mpamatsy vola tsy any fa noho ny fahatsapan'ny FMI sy ny banque mondiale ny fahalemen'ilay malagasy efa tena zara raha afaka miarina dia fanarenana an'io tena hoe io zany misy olona mitrosana amin'ny tany de hoe arenina zay ny dikan'io fahatsapany zareo an'izay no natonga an'izao hoe famatsiam-bola izao resaka lalana ary inga iafesganem de nyteny mihitsy hoe ny toe-karena mba hahafahana mama zany an'ilay toe-karena tena hoe mihidy dia ny lalana no tena hoe lakle fanamboaran-dalana ny lakle ahafahana miroso any amin'le tena hoe fanaingana ny toe-karena zany ny teneninga iafesganem ka tonga ao antsaitsika avy hatrany hoe matoa zany ny président Marc Ravalomanana tamin'ny fotoan'androny tena hoe niezaka tamin'ny fanamboaran-dalana dia zay ilay izy tsisy toe-karena mandeha amin'izao zany raha tsy mandeha araka ny tokony izy ny lalana izay ka anjarantsika zany no misaintsaina tsara an'izay mba tsy andraisana ambolo indray satria ho avy indray zao ny communication eto sy eroa enoy daholo reny enoy daholo fa ny fipetrany de zay ilay nazavaina teo fitserana ny vahoaka malagasy no anton'ny famatsiam-bola nataon'ny mpamatsy vola mahazatra ary ny mpamatsy vola mahazatra FMI sy banque mondiale dia amin'izy moa institution ngeza be dia hoe maolona no jerendry zareo tsy niraisandreo tsy manao ampo zany hoe anteny mpitondra tamin'ny Madagasikara hoe tsy mila nireo tsao fa raha reo ny ara-miasa mandritra ny 80 taona de zao tsy niraisandry zareo zany fa lay vahoaka malagasy mahantra no ao andohany fa zay hoe ny tenen'izany zany dia anazy izay eny ary zay ny atao hoe fitina kely fotsy momba an'iny tsy azo lalovana fa dia raisitsika ny député Slofery Rabekizana vao vita amin'ny alalan'ny tiako Madagasikara atao amin'ny distrika ny Amparafaravola miarabanao député inona vaovao miarabanao natratra amin'ny pasika aloha miaraba namanarina miaraba ny namana teknisiana rehetra ato amin'ny Miara Manonja indrindra ny MBS radio Madia ary miaraba ny zareo any ampitan-dranomasina izay mihaino fatratra ity Miara Manonja ity eto dia miaraba ny vahoaka malagasy koa amin'ny mahasolom-bavim-bahoaka ny tenako no nahavita ny fetin'ny Pasika ary tafita somatsara tamin'ny fetin'ny Pasika iny ary engeny ho Pasika fandresena ho an'ny ty vahoaka malagasy ity ny fetin'ny Pasika iny faharoa dia miaraba manokana ny any faritra loatra mangoro indrindra ny distrika Amparafaravola izay navita ny fetin'ny Pasika ary Pasika nirendoza tokoa ny distrika Amparafaravola namanarina satria teo ny fahendren'ny vahoaka tany amin'ny distrika Amparafaravola ka dia tsy de nisy loatra moa zany ny accident na ny tsy fitezan-drafatra tamin'ny ny fetin'ny Pasika iny fa dia vita somatsara miaraba ny vahoaka rehetra any ary kokoa manokana ho an'ny commune sasatsasany izay faly tamin'ny fanaovana ny redynamisation ary redynamisation ty mariny mbola wasitsika resaka betsaka mikasika an'izay eto dia
zavatra manokana de nisy ny tamin'ny latsinain'ny fetin'ny pasika iny a nisy ny zanaky ny sianaka zay tany commune rurale Mouragano Krom lavy taperinasa ny gendarme iray GP2 ka dia miarakory amin'ny vahoaka amin'ny fianakavian'ny maty izay maty tany amin'ny faritra Amboasary Atsimo izay nohon'ny asa nataony dia maty tany maty taperinasa zany izy ka dia vita soamatsara moa ny fandevenana tamin'ny alatsinain'ny pasika iny ka dia miarakory amin'ny fianakaviana rehetra ao Ambodrony sy ny Ambatomanga indrindra amin'ny commune rurale Mouragano Krom ary indrindra dia ny fianakaviana io namana niarambona io ka dia zay ny fandaran'Andriamanitra tompoko. Faharoa dia mihetsika tsy fahasalamana misy ireo tsy salama dia mirary fahasalamana rehetra ho an'ny tsy salama rehetra mikasika ny tsy fahasalamana rehetra zay ny izy monsieur Rina ka dia misaotra betsaka tamin'ny fanasana dridradridra amin'ny famelabelarana sy ny fanomezana aina anty radio Miara Manonja ity ary miara aba manokana ho an'ny ary misaotra manokana ho an'ny teknisiana rehetra any amin'ny distrikana Batondrazaka Parafaravola indrindra Dilamena amin'ny fitantanana ny radio MBS fa dia mahafinaritra ny fiara-miasa ao ny namana niry izay tompona raikitra voalohany mikasika an'izany MBS radio any Batondrazaka izany. Eny ary zay no la député Solofer Bekijana fa aloha tonga de idirantsika ny resaka tiako Madagasikara redynamisation zany efa teny efa tsy vaovao amin'ny maro zany fa nan tsy timma raha de efa mahafantatra an'le resaka redynamisation manahoana ny fandehany amin'izao fotoana izao zany mba hoe ampahafantaritsika ny mpanaraka antsika na ny eto toerana na ny any ivelany satria tsy tokony ataonao fa ny any ivelany ihany koa de tena manaraka akaiky an'ity redynamisation ny tiako Madagasikara ty. Namana Rina redynamisation ny resaka niavaka ny distrikana Parafaravola tanatin'ny volana Marsa sy Avril. Ny antony tena mandeha ary presque eo amin'ny 90% ny 22 communes any amin'ny distrikana Parafaravola efa vita tanteraka ny redynamisation. Ary eto isorana manokana ny distim rehetra izay tariako ary ny comtim rehetra dridradridra ny any amin'ny fokotany fa tena nietsika mihitsy ny reo namana mpiara mitolona reo ny hanomezana fanomezana aina ny atokotiako Madagasikara indrindradridra fameloma maso na redynamisation fa tena nisy vokany tokoa ary eto dia isorana manokana ny président Marc Ravalomanana izay angadina ananana sy vinahitana ary ray aman-dreny mitantana ny atokotiako Madagasikara ainy tanteraka zany nampita an'le afatra nakany amin'ny vahoaka malagasy indrindra nampita an'le afatra any amin'ny mpikambana tima rehetra any amin'ny distrikana Parafaravola de nisy mifanelanelana teo aminay izay izano mitarika ny distim any amin'ny any amin'ny Parafaravola miaraka amindreo comtim rehetra reo fa tena hita fa tena mandeha ary tena hitanao mihitsy fa tena miaina ao anatin'le tim antony roa no mahatonga an'izay. Faharoa voalohany de ny atokotiako Madagasikara dia atoko manana ny lanjany ary atoko tena mbola miaina ao anatin'izany
politika zany sy ny fitiavana tandrana indrindrindra fampandrosoana anty Madagasikara ty. Efa roapolo taona zao amy 3 juillet zao 3 juillet feno roapolo taona katroko ny antokotika Madagasikara. Io zany ny fankalazana ny io antokotika Madagasikara io. De fankalazana io de misy ny fiandohany fanomanana ary misy ny ivony fankalazana ary misy ny fiafaran'ny fiafaran'ny fanamariana ny fankalazana faharoapolo taona ny antokotika Madagasikara. Faharoa dia eo koa tsy fahaizan'ny fanjakana am'izao fotoana zao miasa na mitondra satria matsiaro tena ny vahoaka malagasy fa tena mijaly ary tena ao anatin'le fahasahiranana mihitsy ny amy resaka sosialy ny amy resaka kulturaly indrindra fampandrosoana fa tena hoe tsy hain'le mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao mihitsy ny mampandroso an'ity Madagasikara ty. Ny antony le mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao zany de tsy mijery ny lafiny sosialy sy maolona ary ny zavatra teneniko eto dia tsy tsapandry zareo fa mivalopolo isanjaton'ireo reo vahoaka malagasy reo ange tantsay ary any amy district na Parafaravola indrindra no misy ny grenier de Madagascar ny ivony fambolena vary ka tsy tsapan'le vahoaka any amy district na Parafaravola zany ny fanomezana tompontsoa ho an'ny tantsa ary miaina ao anatin'ny fambolena sy ny fiompiana daholy ny vahoaka anatin'ny district na Parafaravola satria vocation agricole ny district na Parafaravola de miady rery le tantsa any ka na tsiaro an'ny mpitondra teo aloha de ny président Marc Ravalomanana izay nanampy sy nahitan'le vahoaka any ny fandrosoana amin'ny tantsa am'ireo fijerena akaika an'ireo fampandrosoana an'ireo tantsa reo. Izay ny antony na tonga an'le foa tamy torimasony ny vahoaka tany amy district na Parafaravola de any am'le antokotika Madagasikara izay tarian'ny président Marc Ravalomanana no iantsapan'le vahoaka. Ka dia raha ny statistika tsotsotra na ny vinavina dia tena tsy manana fanantenana mihitsy zany ny vahoaka anatin'ny district na Parafaravola raha zao fitondrana zao no mbola mitoy. Tsy andron'le vahoaka ny avitan'le mandany ty fitondrana ity satria raha ny vinavinan'izy zao de manodididina ny eo amin'ny 5 sa 20 sy 10 sy 500 andro sisa ny ipetrahany ty fitondrana ty amin'io fitondrana io. Ka izay no mahatonga le any am'le redynamisation no tena ifotoerana mba ho hipaika any antsain'le vahoaka malagasy dindrandrindra any amin'ny faritra Otramangoro fa misy olona azo antenaina amin'ny aorinan'io fifidianana io amin'ny fifidianana io de iny ny fanampy am'le vahoaka mba atomombana le farimpiainan'le vahoaka. Eritrereto namanarina président Marc Ravalomanana zany no antenain'ny vahoaka any amy district na Parafaravola ary mangataka mihitsy zareo fa mba irotsaka andray anjara amin'ny izany 2023 zany ny président Marc Ravalomanana de izay zany mahatonga le vahoaka hoe efa sans issue zany ity fitondrana ty efa tsisy zavatra azo ny antenaina itsony
fa ohatra hoe le resaka famatsim-bola resan'ny namana rina teo zay avy any amin'ny any Washington zareo am'izao fotoana zao banque mondiale banque mondiale FMI nanao zavatra mavotena nge zareo hoe zareo ny teny hoe raha zany fa mpamatsy vola mahazatra zany na 20 taona na 30 taona na 90 taona tsy ahita fampandrosoana amin'ny Madagasikara nefa inona mahatonga andry zareo a mijabajaba any tsy hoe mijabajaba fa inona mahatonga andry zareo a lasa miverina any ary tokony ho fantatra zareo a fa ny mpamatsy vola mihitsy no tonga saina fa hoe latsaka katerena ny farim-piainan'le vahoaka malagasy le vahoakany ao anatin'le mahatonga andry zareo a nanome fa tsy le mpitondra zay indrindra matsy no no tena hoe azahoany le fitondrana malagasy an'io famatsim-bola io tokony oeraoera zany $700 tapitrisa mahery io zany a tsy tokony no oeraoeran'le mpitondra malagasy ao anatin'ny fitondrana am'izao fotoana zao ary io koa nge mbola tsy maintsy mandalo ao aminay solombavam-bahoaka satria tsy maintsy famatsim-bola io tsy maintsy misy ratification ao amin'io amin'io fotoana io ny ahitanay mihitsy hoe ahoana mara mipitsopitsony an'io famatsim-bola io fa raha ny hevitro manokana namanarina dia le mpamatsy vola no midefie an'le le mpitondra zay fa tsy ny fitondrana no nazahoana an'io nahazo an'io tsy hoe may be ny fitondrana de iny fa omena an'le famatsim-bola iverina any am'le redynamisation ny atokotiko Madagasikara any amin'ny distrikana Parafaravola eto a dia miteny fa io redynamisation io a de antokotiko Madagasikara na team no mikarakara an'io redynamisation io team ny resaka eto fa tsisy akoatra ny team redynamisation tiko Madagasikara eto manko misy olany moeraoera ko hoe ny manao redynamisation zao tokony ho tsapan'le mpikatroka team fa misy fandrika politika ao ambadikio satria azo avo alandrivotra dia misy zao tany Antanabe tamy sabotsy teo hoe namory olona fa hitsena ny président Marc Valman na fahatongavana aiza moa ny amatarana hoe ho avy président na tsy ho avy tsy tokony mbola ho ananina zay ary zay tsy fahaizana an'ity politika ty zay le oera sahady zay ka dia mampitandrina ihany amin'ny maha-présidentiko Madagasikara miteny ihany fa maha-président distim antenako miteny ihany fa politika no lalaovina tokony mila fahaizana ary fandanjalanjana andresaka politika ny resaka atao sy famatorana resaka politika no atao fa tsy azo atao zany tonga de moeraoera zany hoe zao apetrako ndray mandeha ny zava-misy am'izao bureau politika de ny teny fa ao anatin'ny fankalazana ny 20 taona ny atokotiko Madagasikara misy ny fiandroany de misy ny ivony ary misy fahamaranana an'io fankalazana ny 20 taona io noho izany tena makotrokotroka mihitsy izy ty zany team zany zao ny resaka misy ary président Marc Valman no filomboninahitry ny atokotiko Madagasikara ny zavatra ataona any amin'ny distrikana Parafaravola dia mamorona izahay fionamben'ny mpikatroka tiako Madagasikara rehetra hiditra ao anatin'ny valany atokotiko Madagasikara raha matsapa tena ianao fa tena nisy tombony tsoa azonao tamin'ny atokotiko Madagasikara mitongava miatrika an'izay amin'ny 7 volana Aprily
amin'ny sivora maraina efa akaiky zany amin'ny herin'ny sabotsoavy zao amin'ny sivora maraina ao amin'ny kininina maitso kininina manitra ambato mainty dia amin'ny 3 ndray any a espace laza any Ambatondrazaka any amin'ny district na Ambatondrazaka zay zany ny programme ka anasanantsika rehetra mpikatroka team mba ho avy hiaraka ifanomeboninahitra inona ny dinikasa am'zany ny dinikasa am'zany de voalohany karazana fitsangatsanganana ary isy fambolekazo ataonay amin'ny fotoana io faharoa fananganana andreo comptim sy fampafatarana amin'ny bureau politique rehetra zay ho avy any ny ireo membre ny comptim efa tafatsangana amin'ny commune 5 dia ny commune enina dia ny commune Samamy commune urbaine Parafaravola commune Ambomandroso commune Paskely commune Andriabakely Atsimo ary indrindradrindra commune Ambatomainty isy fionamben'ny mpikatroka rehetra na mpikambatra rehetra ao anatin'ny atokotika Madagasikara amin'ny district na Parafaravola tapany atsimo mbola tapany atsimo ny resaka tapany atsimo amin'ny fotoana io misy ny fandraisana anjara andreo t-shirt izay voananota moa zany ny bureau politique aty Antananarivo t-shirt vaovao zay vidina 10,000 sy iray alina ariary ny t-shirt mora io t-shirt io ary tsara ny kalitao dia ny fividianana an'io zany dia amin'ny docteur Jolie ao Ambomandroso efa misy ny commande efa lasa ary misy ny fatongavandreo entanareo efa nisy 50 isa ny efa tonga tany de ampina miaraka amin'io ka dia manateny izahay pitariky ny atokotika Madagasikara ao anatin'ny district na Parafaravola fa ifanometanana atsika ary ho avy ho marobe ny vinavinanay amin'io dia manodidididina ny eo amin'ny olona 7,000 isa eo ny olona ho avy eo any amin'ny docteur Jolie ny point de vente docteur Jolie ny point de vente satria izy zany ny responsable logistique efa nisy mifanomezana anjara asa ho an'ny mpikatroka rehetrarehetra ao anatin'ny distima Parafaravola de amin'io zany no ampafatarina amin'ny bureau foibe izay tonga any ireto avy ny membre ny comptim rehetra anatin'ny district na Parafaravola zay efa tafatsangana daholo ny foktim koa monsieur Rina de efa tafatsangana ary nisy ny stratégie nataonay satria anomana fifidianana antsika amin'ny 2023 dia ny stratégie nataonay zany de fananganana folotafo na fananganana olona 5 isaky ny fokotany de officialisena io ary omena batsa ary tena ampahafantarina amin'ny bureau foibe hoe reto ny tompona andraikitra voalohany zavatra teneniko dia zao misy asosanatry wisy guerre de leadership na sosanatry satria araky le teniko teo azo avo alandrivotra ho atsika rehetra membre le tokotika Madagasikara tokony ho mailo isika fa ny fahavalo de eo akaikinao eo ihany zay le hoe misy virus tafiditra ka tokony ho mailo isika fa hitan'le olona zany dridradrindra mpitondra fanjakana ny ao anatin'ny atoko mpanentsika antsika zany zareo de fantatry zareo zany fa tena miroborobo tanteraka ny atokotika Madagasikara any amin'ny district na Parafaravola de misy tetikady ataondry zareo animbana an'le atoko izay tariny président Marc Ravalomanana fa tokony ho maily zany tsika am'ireo olona sasatsasany izay mitaritarika fivoriana anoany ka dia amin'ny président d'estime ny tenako moa dia tsy maintsy mampafantatra an'izay amin'ny vahoaka ny tenako satria ny
azo alo azo avo aladrivotra rehefa tena mandeha de mandeha de mandeha ary tena ao anatin'ny fatahorana tanteraka mihitsy izareo ankilany am'izay fotoana zao. Aveza tsara zany ny consigne no miainga dia manaraka daholo ny rehetrarehetra le organisation sy ny rehetrarehetra akaiky ny 3 avril. Ao anatin'ny distrikna Parafaravola moa Namanarina dia efa mipetrapetraka daholo ny membre de bureau any distim sy ny comtim ary ny foktim. Dia ny tenako zany no président any distim. Misy ny rafitra ao ambony dia ny rectim. De reny rafitra reny tsy maintsy arahana. De ny tenako zany ao anatin'ny distrikna Parafaravola no manome consigne rehetra. Ianao koa manaraka rafitra ao anatiny. Tsy maintsy manaraka rafitra satria discipliné ary misy discipline ny mifeany atokotika Madagasikara. Zay ny mahafa ny ty atokotika Madagasikara ty manana discipline ary discipliné daholo reo membre reo. Ka dia baiko avy amin'ny distim ihany makany amin'ny comtim de ny comtim manome an'le baiko rehetrarehetra mandeha makany ambaratonga rehetra any amin'ny mpikatoko atokotiko Madagasikara. Eny ary mazava zay de amin'ny 3 avril 2024 zany ny fotoana aiza mosy teo? Any amin'ny 3 avril zany amin'ny 7 maraina zany hoe amin'ny valo zany isika rehetra efa tonga ao Mbatomainty ao amin'ny kininina manitra daholo. Ao amin'ny kininina manitra. Amin'ny valo efa tonga ao daholo ny mpikatoko ary ny fandaminana ny mobilisation rehetra dia efa mandamina zany izahay ao anatin'ny distim. Eny ary mazava ny momba an'iny ny redynamisation ny tiako Madagasikara ny tanàna rehetra any Parafaravola any fa tsy maintsy resaka vary député Soloferra Bekzana satria raha ny zava-misy zany zao de fa misy vary miakatra any aminareo any vary lomo ny filazanareo azy fa raha ny vidim-bary aty Antananarivo mbola 570 amin'ny kapoaka eny aminay hoe miakatra vary any aminareo nefa ny ety amin'ny mpanjifa ohatra ny taony eo ihany eo jerena ny resaka vidim-piainana ohatra mbola tsy mahatsapa hoe vidim-piainana midiny zany aloha fa ny ihany raha ny ety aloha dia asa ny eny aminareo. Manarina io faritra loatra distrika 3 distrikna Ambatondrazaka distrikna Parafaravola ary distrikna Andilamena dia sopotro Madagasikara amina resaka vary. Ary ny distrikna Parafaravola mampiavaka ny distrikna Parafaravola dia am'le kalitao le vary satria tamin'ny andro taloha dia ondrana makany andafy io vary amin'ny distrikna Parafaravola ary io distrikna Parafaravola anisany manana teknika fambolem-bary izay fomba azahoana mampiakatra ny vidim-bary. Am'izao fotoana zao dia efa manomboka hiditra amin'ny fararano ny tantsa sy ny vahoaka any amin'ny distrikna Parafaravola. Raha ny tokony ho izy am'le 15 mai no ma-ouverture ny campagne officielle na fanokafana ny fivinianam-bary vokabary any amin'ny faritra aloatra mangoro. Dia misongadina manokana amin'izay ny distrikna Parafaravola tokony hiantso anay solombavam-bahoaka ny ao anivon'ny gouvernorat na any amin'ny préfecture anao sahady ny fomba ijerena kaiky ny ristourne na ny tamberina andraikitra sy ny fampandrosoana an'io faritra loatra mangoroa indrindrandrindra ny distrikna Parafaravola zay azo avy any amin'ny resaka vary. Ametraka zany zareo tokony ametraka zareo zay tsy maintsy izahay no mametra ny mandany an'le tetika ny ristourne amin'io. Ka efa zao zany efa manomboka sahady io resaka vary io raha mikasika amin'ny vary. Nisy moa tamin'ny herinandro teo 50 no kilao vary. De tamin'ity herinandro ty efa midina arivo. De ny vaovao eniko androany zao zany zao vary inona aloha zay? Vary aloha zay. Vary makalioka maladina.
mbola le mbola mbola akotry vary akotry zao any moa amy vary akotry ny amidy satria vary avy ana tanimbary tonga de misy mividy a de reny mpividy reny ny anatson'olona any hoe tirovol de io tirovol reo mpividy vary reo mpandraraha mikasika ny vary zay avy ety Antananarivo na avy any Tamatavy dia reo tirovol reo zany a manatona an'le panera ay misy panera koa io zavatra io de iny mampalahelo a ary manindry an'le tantsaha satria ireo panera reo a mampidina any vidim-bary le panera ndray zany no voky alohan'le mpamboly voky alohan'le tantsaha le tantsaha ny vidim-bary aty Antananarivo sy any Tamatavy sy any amin'ny province tsy miova za zao vao nijery vidim-bary tsisy miova tsy de misy miova mbola 940 ny kilao ny vary makaliko 940 ny kilao ny vary makaliko maninona ny ao amin'ny commune rurale Ambohitrarivo zay ivon'ny vary elo am'izao fotoana zao efa midina 700 sahady ny kilao ny vary akotry am'izao zany de ny elanyelam-bidindreo a any panera zany hoe raha tokony ho izy tokony 500 na 200 tokony 200 ny kilao ny vary am'izao vary akotry am'izao fotoana zao vary elo vary akotry fa reo panera reo no mampidina lizy 700 ka hoana ny fehezana an'le panera ary mba eto dia todika manokana ny mpitondra fanjakana any amin'ny faritra loatra ny tenako amin'ny masolombaboaka ny tenako a sy ao amin'ny ministeran'ny commerce izay ny ministre ny commerce moa efa mpandraraha arabary sahady efa mpandraraha arabary atram'izay ministre ny commerce am'izao fotoana zao Edgar Razafin-Dravaio io mpandraraha ny vary atram'izay io eto a dia mitodika aminareo tompona raikitra any amin'ny faritra loatra sy ny district ary ny amin'ny ministeran'ny commerce jere voakaika ireo panera asa ataon'ireo panera reo ary jere voakaiky ny fiatraikan'io vidim-bary izay mamono ny tantsaha ireo teny tsipiny amin'ny masolom-bavim-bahoaka ny tena koa zay ny asan'ny solom-baho manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka ka so sanatria ifandona isika vokatra zay a fampiasantsika andreo panera azo ampiasaina ny panera fa tokony arana maso tsara ny asan'izy ireo mba tsy zareo ny voky alohan'le mpamokatra zay indrindra mitodika manokana andreo panera reo a io ny asanareo ajao a ireo tantsaha zay azahoanareo vary amelomanareo tenareo aza manindry ny tantsaha ianareo raha misy tsindritsindry be mihitsy le izy mantsy fa tsy mety zany hoe fanabotry samby any isika mianakavy samy malagasy anara-maso ny asanareo manompoka zao ka dia oka isika samby tandrina tsara ny asa ataotsika na ny mpitondra fanjakana zany any toerana ao amin'ny faritra loatra mangoro ndresaka fijerena akaiky ny ristoriny na ao amin'ny distrika zany amin'ny mahalehibe ny OMC any distrika na any amin'ny commune zany ianareo ny mijery mahita akaiky ianareo be ny tanàna rehetra mahita akaiky ny fiainany vahoaka anareo any ho anareo mpamokatra aza midividy fantanya ny varinareo ary aza mety ianareo solosolokin'olona fotsiny hoe may am'le fahasahiranana arabola satria manentsika atrosatolo ny tantsaha am'izao fotoana zao ao anatin'ny mbola fahasahiranana ny tantsaha de may amin'iny de hoe amidy mora le vary manana masoko arenanareo ianareo a ka oka isika mba ifampijery akaika mikasika an'izay raha misy manahirana anareo manana solom-bavambahoaka anareo a dia ny député Rabekijana afaka anampy anareo am'izay zavatra rehetrarehetra mahazo anareo izany ka resaka vidim-bary tsy maintsy mifandray zay amin'ny resaka fotodrafitrasa manaona ny fandeha amin'ny fotodrafitrasa any zao satria resahana foana izy io fa hatreto aloha ohatra mbola misy fitarainana foana anisan'ny nampikilay
ny tantsaha de ny tsy vitan'ny fotodrafitrasa mikasika ny fambolena. Tsisy zavatra vita mihitsy lakandrano barasy ny fotodrafitrasa mikasika ny fambolena. Efa impiry ny teny aneo ministera reo ka am'izao fotoana zao mois d'avril manomboka zao fotoanany anamboarana andreo fotodrafitrasa rehetra mikasika ny fambolena. Ao ny fijerena akaika ny fanamboarana ny barazy, ao ny fijerena akaiky ny lakan-drano ary iarana miasa amin'ny tambajotra rehetrarehetra de fédération ny ireo mpandraraha mikasika ny vary ary indrindrandrindra ianareo membre ao amin'ny fédération mikasika ny fambolena any amin'ny FMR zany FMR any amin'ny any toerana ka dia misy ny dina izay efa nataonareo dina mikasika an'io ary nisy ny fiofanana izay nataonareo tany amin'ny échange tany amin'ny province maro samihafa tany ka dia oka hojerena akaiky ifanomezan-tanana am'ireo tantsaha reo. Ho anareo ministera mpitondra fanjakana dia fotoanany fanamboarana an'izay fotodrafitrasa rehetra mikasika ny fambolena izay ka dia zay ngamba ny mikasika ny farany fotodrafitrasa hatramin'izao de tsy misy vita. Tsisy vita. Raha ohatra ka ataony bilan de 5/20 noty amenan'ny tsy mifindra klasy zany. Zay. Eny ary fa raha ohatra zany hoe vitan'ny fotodrafitrasa mety tsy hoe mety fa azo antoka hoe mbola ambony be ny vokabary any an-tanàna. Raha vita ny fotodrafitrasa de azo antoka fa ambony be ny vokabary any amin'ny faritra ohatra ka zay no mahatonga na manaitra sady zareo ministera mbola ho avy moa ny fionana amindreo ministera reo indrindra ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona ho avy ny fionana amindreo sy ny ministera commerce fa tokony ijery akaiky zany isika ny amin'ny resaka fotodrafitrasa mikasika an'izay fambolena izay. Tony zao misy vola be avy any amin'ny banque mondiale sy ny FMI tafiditra ao anatin'io ny ministera fambolena mikasika tsisy tafiditra narako tsara i monsieur Rina le zavatra ny teneninao rehetrarehetra teo fa tsisy volana tokana ho an'ny fanatsarana sy fanamboarana ho an'ny fotodrafitrasa mikasika amin'ny fambolena. Ngamba ho hitaneo ihany aloha momba zay io mbola andalo any aminareo. Andalo aminay io manomboka amin'ny fa hita session ordinaire izay zao monsieur Rina amin'ny faharoan'ny volana May ho avy zao dia tsy maintsy hijery akaiky talata voalohany amin'ny talata voalohany amin'ny volana May izay ny fivoriana ara-potoana mikasika ao amin'ny antenne Miara Pirenena sy ny antenne Miara Ndoro. De ho hitantsika eo ny toy ny resaka tsy fandripahalemana nanao ny resaka tsy fandripahalemana dia tena mbola tena tsy mety afaka mihitsy resaka tsy fandripahalemana io ary zay no mahatonga anay tsy maintsy hivory rapitso any Ambatondrazaka mikasika ny resaka tsy fandripahalemana io satria vetonao zany tonga de ny Ambatondrazaka. Raha ny district tsy maintsy mivory any Ambatondrazaka zay rapitso am'sivy mikasika ny ao amin'zareo amin'ny OMC régional mikasika ny resaka tsy fandripahalemana ny kidnapping sy ny ady mikasika ny alabary satria fanomboka ny alabary am'zao fotoana zao. Ahona tsara ny endrik'le fangalaram-bary aloha zay zao mahaliana ny olona hoe ny eny fotsiny eny etambary de fa eny etambary tonga de alaindry zalaly hiditra zany ny didy vary efa ho avy ny didy vary eto koa dia miteny sady zay manomboka faraparan'ny volana avril ty andrainy volana May dia miantso andreo mpandidy vary rehetra izay avy any province indrindrandrindra ianareo avy any faritry vakina karatra mpandidy vary isataona fa efa misy ny fandaminana izay atao mikasika ny fahatongavanareo rehetra satria
tsy vitany anytsiana karery ididy vary fa tsy maintsy misy fanomezan-tanana amindry zareo avy any amin'ny faritra hafa de faritra vakina karatra sy ny fianarantsokotratonga any ka dia ho avy any fandaminana an'iny dia manompoka andamina an'izay zareo ao anatin'ny ministère ny transport de ao amin'ny faritra loatra mokoko indrindrandrindra de ao amin'ny distrika amin'ny fijerena kaiky an'izay zavatra zay ka dia engania ity taopambolena ity mba tsy ho hisy sampona ary ny vokabary amin'io dia manana fanantenana fa ho tsara ny vokabary amin'ity taona ty namana rina fa nindro keliny fotsiny de eo am'le vidim-bary zay mbola ny fanjakana io mbola manafatra vary foana ahoana nyfandraisan'ny tantsany tanàna tsy mety ho zay tsy mety zay fa de ho avy ny amin'ny volana me ifampijerena kaiky ny zavatra io resaka fijerena kaiky ny vidim-bary io monsieur namana rina entoko mazavy zay resaka affaire nationale ntsika maraparana antsika azy député Solovery Rabekitsany efa natsidika teo ihany moa le hoe hiditra amina fivorina ara-potoana voalohany amin'ity taona ity ny eo anivon'ny aten'ny mera-pirenena efa kaikikaiky ihany le fotoana ahoana mety endrikendrika satria de ifantoka any aminareo mason'ny malagasy ny mpanara-baovao ny député Tim ianao anisany efa nanao an'le allo momba ny motion de censure fiantsonan'ny namanareo ahoana ny mety fandehany na tsy motion de censure fa tena mety ny endriny amin'ny ny endriny zany am'izao fotoana zao satria raha nandalo tao anivon'ny antenne mera-pirenena ny tenako maly ariva de efa misy ny fivorina reo andreo solombavom-bahoaka efa tonga eto ary efa betsaka solombavom-bahoaka tonga eto Tananarivo misy ny fivorina ry misy fivorina misy efa misy fivorina tsy tokotoko zany any de ny zavatra tsapa dia izahay solombavom-bahoaka Tim atokotika Madagasikara vondrona parlementaire Tim no niantso andreo solombavom-bahoaka rehetra mba anosony any resaka motion de censure na fitsipapitokisana izay mikasika ny membre ny gouvernement dindradrindra ny premier ministre matoa izahay nanao an'izay dia matsapa izahay fa tena latsaka katerena ny vahoaka malagasy ary zareo membre ny gouvernement tsy mahavita ny asany araky ny tokony mila hoe fieritreretanazy ka io na ovana injato na ny arivondreo membre ny gouvernement reo de tsy eo ihany eo tsy misy eo ihany eo remaniement lava remaniement fa ny tena tsara de alo mihitsy le any amin'ny lohany no hojerena hoe ahoana ny fomba hitondrana zay fitsipapitokisana na motion de censure ka de eto hoan'izay menao ty Miara Manonja ty miantso ny namana solombavom-bahoaka rehetra izay tsy ao anatin'ny vondrona parlementaire Tim mba anampitosika anay atokotika Madagasikara membre ny groupe parlementaire Tim mba andray anjara am'zany fanavotana ity firenena ity satria matsapa izahay ary matsapa sika rehetra mihitsy matsapa na nanareo anatin'ny RD ange efa matsapa fa misy zavatra tsy mety ataon'io fitondrana ity na ny membre ny gouvernement ity misy zany tsy fitovizan-kevitra ao ny premier misy ministre miady amin'ny solombavom-bahoaka sady solombavom-bahoaka RD samby miady ny ery zao de matsapa izahay satria izahay ao anatin'ny tokotika Madagasikara de manana rafitra de bureau politique de rehefa nisy ny fandinina tamin'ny bureau politique niaraka tamin'ny solombavom-bahoaka dia nanapa-kevitra izay fa anao an'izany motion de censure zany ka de efa vita ny taratasy mikasika an'izay miantso solombavom-bahoaka anao sonia mba ho feno le fetrisa mikasika an'izay ny eritreritra moa mandeha foana ny eritreritra ny analizy mandeha ihany koa ny famakavakana isan-karazany de misy miteny hoe raha ohatra ka tonga hatrany amin'ny ohatra hoe ravana ny atemy mera-pirenena
voalazan'ny lalam-pandrenana zany a fahefan'ny filoham-pirenena ohatra efa tena hoe cas extrême zany a teneniny olona rehetrarehetra eny ahoana ny mety fahitanareo an'izay ohatra zany raha ohatra zany ka hoe efa mahatsapa le mpitondra hoe ohatrany efa ohatrany kely aina izany a sinsisa sinsisa de mety hanao an'izay izy ohatra ho mety raha zay zany misy dia misy vide institutionnel iresaka feonam-be-pirenena mantsika maraparanazy feonam-be-pirenena mikasika an'izay résultat azo avy ao anatin'ny feonam-be-pirenena ary izay solombavam-bahoaka koa anatin'ny fivoriana ara-potoana sy ny zareo amin'ny antenemeran'do olona zany zavatra rehetrarehetra zany a dia mikasika any amin'ny any amin'ny fitsarana avo mba lalam-panorenana ary fahefan'ny filoham-pirenena no mandrava ny antenemeran-rotonta fahefana zany fa matoa zany izy manao an'izay fahefana zay a satria maro anisa ny solombavam-bahoaka ao anaty fitondram-panjakana am'izao fotoana zao matoa zany izy manao an'izay maro anisa mpitenenana hita ity ivelany matoa izy anana fanapa-kevitra raha sanatria anana fanapa-kevitra raha tonga am'izay izy mihitsy zany ny tokony miala voalohany satria izy ngeny manana ny maro anisa ao ka raha vo mitodika am'izay izy a tsy maintsy hiditra izay amin'ny motion de déchéance amin'ny filoham-pirenena mila fitandremana tsara ty fitondravana an'ity firenena ity zay indrindra mantsy ary ao anatin'ny fahantrana zao ny vahoaka malagasy a tokony tadiny mpitondra rehetrarehetra ao anatin'ny fahantrana zao ny vahoaka malagasy ka dia izay ihany ny teny atsipiko atreo fotsiny atreo zany ny teniteneniko de hoe oka samby andinika daholy ny zavatra tokony ataony fa matoa izahay solombavam-bahoaka tiako Madagasikara no mandray fanapa-kevitra anao an'io fitsipapitokisana io misy zavatra tsy mety ao ambony ao zay ya mazava zay amaraparanazy ary sika iresaka feonam-be pirenena enona ny feo etsy enona ny feo ery de ny zavatra tsapa teny hoe tena io ny vahaolana feonam-be pirenena de hoe fa maninona ara no io ny vahaolana dia mamaly zany zay antanina hoe ka le izy tsinona mba elana amin'ireny doublon reny elana amin'ny hoe égalité de sens eo amin'ny resaka fifidianana de mila jerenatra any amin'ny voalohany mihitsy aloha izy na lisy mpifidianana resaka asese senia mba tsy verina intsony indrindrindrindra fibanjinana ny hoavy zany a ireny hoahoabe reny ka mahatonga an'izao fahasairanana izao eo koa moa ny toe-karena sosialy sy ny sisa député rabeky zany ny zava-misy dia ao anatin'le fahasairanana atsika zao ray zay faharoa ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana amin'ny 3 raha ohatra ka tonga fifidianana io tokony isy fijerena ifotony mikasika an'ireo lisy mpifidianana reo mikasika ny resaka doublon zay mampimenimenina n'olona rehetra ary mikasika an'le hoe ahoana ny lalàna mikasika ny fifidianana mba tsy isintsony ny fanomezantsiny indray andro any ka amiko manokana dia tokony hoisy mihitsy ny feonam-be pirenena na concertation nationale raha amiko manokana amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka député rabeky jana eto miteny fa tokony hoisy concertation nationale mihitsy zay vao fifidianana zay am'izay mazava ny resaka tsisy fametsintsony rehefa aveo eny ary teny fany raha omenany député rabeky zana mararatsika azy voalohany misaotra betsaka ny amin'ny na de foy ary le fotoana satria mbola isy fivoriana ao anatin'ny bureau politique rehefa aveo zay amin'ny 20 latsaka feo fa ny manomboka zay fivoriana zay ka dia somary foifoy na de tsara ary ty lahadinikitsika mirahalahy ty fa de io dia misaotra anareo ny amin'ny
angadina ananana sy vinahitana indrindrandrindra hevitra tsara zay entina anomezana an'le vahoaka malagasy andro tokony fantatra tsara eo ato fa izahay any ambany ravinahitra any izahay de n'olona rehetrarehetra any de miondana n'ity Miara Manonja ity indrindrandrindra Miara Manonja MBS radio Mata fa dia mamerina fisaorana feny fakatelemana ho anareo mijery ny zava-misy rehetra eto Madagasikara ary misaotra betsaka namanarina tamin'ny fandraisana fa zava-dehibe zao fionatsika androany zao saotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy eny ary izay no fotoana niarahantsika tamin'ny député voafita amin'ny alalan'ny Tika Madagasikara tany amin'ny distrikany Parafarabola Slofoery Rabekijana maro ny zavatra niresahany teo fa anisan'ny hoe tena songadana ny fiainan'ny tantsaha fiainan'ny tantsaha izay maro nisa eto amin'ny firenena kanefa dia hitatsika hoe raha ny fivoaran'ny fiainan'ny tantsaha zany dia hitatsika hoe mbola ny eo ihany aloha ny eo aloha hatreto izy ireo no maro nisa de maheno zany zao ny tantsaha hoe nahazo vola hony avy any amin'ny banque mondiale avy any amin'ny FMI enony tantsaha zany zay lay maro nisa fa zao ihany le izy hoe inona no fiatraikan'izay aty amin'ny fiainanay manahoana ny fiovan'ny fiainana andavanandro isanandro amin'ny hoe fiatrehana an'ilay hoe fiarina satria lay fiarin'ny tantsaha mihitsy any amin'izao fotoana zao no tena voe lay fiarina mihitsy no tena tsy tafavoaka lay fiarina raha hoe ny mpamboly zany zao dia raha voalaza teo ay zany le tantsaha kay mbola manefa trosa ny akamarony satria talohan'ny fotoam-pambolena dia tsy maintsy nitrosa tatsy ny fidianana zesika tsy nisy ny teo am-pelantanana ny resaka masom-boly dia tsy nanana ihany ko vola zay nentina niatrehana an'izay kanefa le fambolena tsy maintsy atao dia mazava loatra zany fa dia mbola mitrosa etsy nitrosa eroa ka rehefa tonga zany lay avokabary dia tsy maintsy nalefa aloha zany ailika ireny trosa isan-karazany ireny zany teo ihany koa nefa tsy maintsy hoe fiatrehana ny fidiran'ny mpianatra tamin'ny faraparan'ny taona teo tena namay be mihitsy ny orana tara ny mpianatra tsy maintsy nampidirina ary betsaka ny ankizy tsy tafiditra an-tsekoly lasa sorona mihitsy ny sasany hoe alao aloha iketaka kely na alao aloha ikoty kely na alao aloha ianina kely zanaky ny ray aman-dreny zany ajanona tena hoe misakra o zany fitenenty tsy maraka lay etomanana de raha hoe misy ankizy efatra de ny anakiroa ihany mianatra fa ny anakiroa tsy mianatra misy zany any amin'ny faritra ambavohatra dia zao zany zao na hoe miakatra raha ny vokabary de mbola eo ihany aloha lay fahasaranana zany hoe fahasaranana tsy afaka 100% fa fahasarana afaka amin'ny ampahany ihany izay lay fiainan'lay tantsaha amin'izao fotoana zao de tonga ndray ny namofo laza azy teo ny le panera na mipijirika dia vidin'ireo ndray zany amin'ny vidiny tena ambany arak'izay tiany ilay vokabarin'ireo tantsaha dia tsy tafavoaka mihitsy ilay tantsaha malagasy kanefa zany raha ohatra hoe tafavoaka voava daholo zany olana rehetrarehetra zany tena azo antoka 100% tompoko fa tsy manafatra vary zany i Madagasikara tsika nera manafatra vary tenenina foana fa lasa mamoky andreo tantsaha any Inde ny ano voky lasa mamoky ny tantsaha ny Chine satria avany zany re vary ireny no afarana de tsy alova hoe karakaraina lay barasy sy ny lakandrano ary aparafaravola toy zay hoe hiditra amin'izany zay zany lay fanamarena efa misy ny faneho-kevitra amin'ny alalan'ny soratra isan-karazany eo tonga didirantsika dia miditra ny namana faniry razafy manantany eny ary Paolo ny polisy zandary rehefa maraina dia manotra camion sy taxi no tena ataony fa tsy misy miraharaha izay asany zavatra miseho any amin'ny fiarahamonina zany iga iaritsoa kokoa daholo Miara Manonja maneran-tany avy dia Rochefort
kokoa ihany koa ireo hikepoka volabe mbahoaka mbola hasave ka zay indrina mantsy fanaraha-maso zany no tena dikan'izany rehetrarehetra zany imino helosoa so fa misy ary mbola misy ny miara manonja koa dia amin'ny mpifaliana tompoko no anolorana anarabo mba ampahasalamana ho an'ny tsirairay avy aminay eto Casan miaraba ny ao Casan mazoto be mihitsy misaotra iram-po ihany koa satria raha tsy teo nareo tsy nisy ary tsy misy ny fahasahiana ahafahanay mpiaino sy mpiondana mizara ny fehi-kevitra toya izao ka izay le izy intsika ny milaza ny zava-misy mba tonga anareo zany mba araka tsara hatrany Thomas Paul Thomas zany milaza hoe salama daholo isika miara manonja dia miarahaba anao ihany koa manaraka indray iveroranayvo kokoa anareo ao dia miarahaba ny vero ihany koa rarjauna ionika manakory aby faly mijery sy manaraka ny miara manonja dia manaraka anareo ihany koa miarahaba anareo itiana rakoto akory aby izy tsara be ny fanotsafa alay izy manaraka miara manonja mandrainga antsika manaraka indray Mano Arjauna Alexina faly miarahaba izy salama tompoko aty ambanja ihany mirarisoa antsika rehetra dia mirarisoa antsika any avarabaratra any ihany koa zay zany ny faneho-kevitra sy fiarabana maro samihafa avy aminareo tamin'ny alalan'ny soratra moa zany na tamin'ny alalan'ny Facebook na tamin'ny YouTube ihany koa afaka amin'nitra vitsy zany dia hiditra ny namana faniry razafy manantany izay miaraka izy moa zany mazava loatra amin'Andriamatoa Alleluia izany motarson izay efa pisehatra eto amin'ny miara manonja MBS radio mata araka ny nambarantsika teo dia ny hoe raha hoe ny fanampiana reny avy any amin'ny banky iraisam-pirenena sy ny FMI reny fanampiana fa raha tena jerentsika zany la izy dia raha hoe fanampiana dia ny faniriny ny rehetra foana dia ny hoe mba handeha amin'ny tena fahalehany ireny maheno vola be tsika etsy avary maheno vola be fa rehefa jerenao zany izy raha ny hatramin'izay le fiainan'le malagasy taoneo ihany eo miteny nefa nareo hoe ino ny vola ataova en'izao anaovana an'izao lalana fahasalamana sy ny sisa voakitika hatrany amin'ny resaka hoe finance publique dia manantena ny olona zany hoe le vola zany maneno be tsara mihitsy ao atsofina tony zany zao de hoe 534 millions de dollars eo ihany koa ny firy izy teo ny 415 millions de dollars ihany koa zany efa hoe ao ihany koa resaka hoe PNR mbola hoe apahany moa zany zay dia be dehibe zany zao le hoe vola makary zay maneno be mihitsy lay tarehim-bola fa ny andrasan'ny olona de hoe ny fiovany ny fiainany ao anatin'lisy satria tena hoe efa niantra atsika malagasy niany amin'ny mpamatsy vola izany ka lesona be zany hoe alao tsy miteniteny fahantany ho an'zay iantefahany zany fa hatreto aloha tsika de mbola ny banque mondiale sy ny FMI ary de io izy io raha ohatra ane zany tsika mety hoe manakambo de hoe zay tsy mila ny volanareo fa zay mahavita fa zay raha 10 taona ary raha mbola nareo no erahana tsy tafavoaka zay tsy zay nefa no nitranga fa dia nandray inona ny anazavana n'lay hoe nandray nanao an'le soni nanao an'le soni anao zany dikan'izany miaraka aminy ary misy ny fepetra isan-karazany ihany koa fa tsy mandeha gona akory io volan'olo ary mivola amin'ny banque mondiale sy ny FMI tompoko eto zany mba tsara mafisina tsara de volan'izao tontolo zao zay mahabanky azy zay mahafond monétaire azy misy latsakempoka ane arotsakao fa tsy hoe volany ihaniny io na volany ihaniny io fa volan'ny vahoaka maneran-tany zay mpikambana ao amin'ny banque mondiale sy ny FMI io vola io de tsy tsaraina hoe tia omena Madagasikara efa tena marefy le Madagasikara tia alefa ary
ay misy ady any Ukraine ay tia indray zany ampahanty alefa any zao zany zao efa eny mihitsy hoe vola be tsy tokony tsy foroana ihany koa no lasany hoe omenany Ukraine any samy manany marary azy moa io ny atsika fahantrana mangitsokitsoka ny any sasany zera-bomba eny ary efa eto ny namana faniry razafy manantany ary dia omena azy indray ny micro zany amin'ny fanoizana ny Miara Manonja MBS radio mada miarabanao namana faniry tsy hoe midongo micro ny tenako fa anjaranao indray zany zao andao ary zatsisy de misaotra ny rina nanomboka mifandarina hatramin'iny maraina iny androany moa zany rina larobia faroapolo volana avrily 2024 mandeha de mandeha ny fotoana satria folo andro eo sisa de andao ny volana aprily tika de anitsaka ny volana mendray de efa anakaiky ny atsasaky ny taona 2024 de efa hiditra amin'ny taona 2024 misaotra ny rina satria navita ny adidy lehibe rina atao anatin'izay adiny ray mahery ny tazoma ny fandaminana ny teto amin'ny plateau atsika izay zany de akasitrahana betsaka mihitsy rina amin'izay fandaminana zay eo ihany koa fa izy moa tsy de miteny amintsika io fa mbola andamin-javatra be koa izy amin'ny mahampanao gazety mandendeha azy mbola hitrandraka vaovao samy hafa koa satria misy vaovao tena tsy maintsy fampizarany amin'ny rahalahy ho trandrahana dia hanao fitrandram-bavao hidina ifotony izy ao anatina fanolorana zay mety mahasosy mahafinaritra ary zay mety mahatsara ny endriky mifandarantsika izany rehetrarehetra izany misaorany rina zany sy ny député Solofera Rabekijana niaraka tamintsika teo de mafitabe monsieur le député amin'ny redynamisation any amin'ny district zay misy anao any amin'ny faritra ihany koa zay lalovanao aloatra mangory tena miasa ary tena miazakazaka mihitsy ny solombavamboaka ny antokotiko Madagasikara manao an'izany fameloma maso zany ary saika io isan-kerinandro tsy mipetraka mihitsy ireo solombavamboaka sy ireo mpitarika any amin'ny distim sy ny comtim ary de mametraka ny rafitra any am'ireo fokotim zany hoe fokotany zany misy ny antokotiko Madagasikara ny comtim dia ny commune misy ny antokotiko Madagasikara ny distim dia ny district zay misy ny antokotiko Madagasikara ary ny rectim moa zany dia any amin'ny région reny de fomba fiasa napetraky ny antokotiko Madagasikara nandritry ny zay 20 taona ny jorony zay efa na tsy député Rabekijana teo ny hoe ankalaza amin'ny faha 20 taona ny antokotima de rehefa tonga fotoana de ho resahantsika lalindalina kokoa izay endriky mifankalazana ny faha 20 taona ny antokotiko Madagasikara izay fa matoa mbola tafajoro zany antoko zany ary mbola miasika ny fifidianana rehetra satria zay ny mahantoko ny antoko ny fiatrany fifidianana fa matoa ihany koa mbola tafapetraka atsakany sy andavany ireo rafitra manomboka any amin'ny fokotany hatrany amin'ny faritany teo aloha fa misy ihany koa ny faritra de mbola manana an'izany tanjaka zany ny antokotiko Madagasikara ary matoa mbola anisan'ireo laharana ataontsika hoe voalohany mihitsy ny amin'ny tontolon'ny fanoherana de mbola eo le tanjaka lay antoko zay manana an'izay mpitarika zay de le leadership n'le mpitarika tarihan'ny président Marc Ravalomanina amin'ny bureau politique reo solombavamboaka fa indrindra mbola miaina tsara ny rafitry ny antoko amin'ny alalan'ny vehivavy sy ny tanora dia anisan'izany zay hoe atoko miaina sy matanjaka ny atoko matoa 20 taona ary ny nandritra n'izay 20 taona izay dia 13 taona tsy nitatana zany ny firenena tamin'ny alalan'ny fitantanana mafilohan'ny republika azy ny mpitarika ny antoko fa ny rafitra indray nanana loholona izy nanana ministra izy nanana solombavamboaka izy manana be ny tanàna izy manana mpanolo-tsaina communal sy municipal dia mbola tafapetraka daholo zany rehetrarehetra fa le andraikitra lehibe zay nanakina ny vahoaka azy dia zay le nresahantsika 7 no afaka teo ampelantanany antokotiko Madagasikara zay mahatsiaro an'izany rehetra amin'izao fotoana zao ary samy maniry ny amin'ny hoe rovina no hanana an'izay andraiky mpitantanana izay miainga avy any amin'ny tapo mihitsiny filoam-pirenena ny antokotiko Madagasikara mba hitondrana sy amerimberenina indray izay zavatra nasosy tsara nentina ho an'ity Madagasikara ity satria tsy ho ahadinon'ny tantara ny ezaka lehibe nataony antoko Madagasikara ka fomba fiteny moa hatramin'izay hoe ny lalana ve azoanina tsy fihinana ny lalana sy ny sisa de io izy io nanosony teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany niaraka amin'ny banque mondiale ny fanjakana malagasy ho resahantsika eo mihitsy zay rehefa aveo miaraka amin'ny tonton Moutarson zay fifanaovan-tsony izay
niarahana tamin'ny fanjakana malagasy zay dia nambara amle connecté Madagasikara, zany mifandray Madagasikara mba ahafahana manosika an'le tontolo ara-toekarena, ahafahana mametraka le tsisy tsony lay enclavement zany na hoe any tany lavitra andrina sy ny rehetrarehetra de ndry zany anie le principe, zany anie le tsangakevitra nanangana président Marc Ravalomanina fanamboaran-dalana zay nahavitana 1 kilometatra teto Madagasikara nandritra ny fotoana rehetra. Zay 1 kilometatra zay dia presque ny 1/3 mihitsiny zany ny lalana rehetra teto Madagasikara de goudronné kely zany sisa. Raha ohatra zany ka tratra le 5 taona ambony sy lay 10 taona mety hoe taorina 7 dia tratra tanteraka mihitsy lay hoe anoany amin'ny 30 000 km any praticable ny lalana eto Madagasikara goudronné de dikan'izay efa tena mandroso le Madagasikara fa ny soparana mo lay fitondrana de zao ny zavatra hitantsika de samy mahatsiaro an'izay. Inga Afez Ghanem hitandray izy omaly. Afez Ghanem dia tale général lefitry ny Banque mondiale ty Afrika, fa Afez Ghanem de efa représentant ny Banque mondiale niasa teto Madagasikara tamin'ny andro président Marc Ravalomanana. Tena mahay mamiratra ny rangahy iny ary fonctionnaire international lahenja ary tena tia Madagasikara. Fa teto ihany koa misy an'izany représentant ny vondrona européenne raha ambassadeur de Pierre Protard, Jean-Claude Boisdin. Tsarotsika tsara daholo zany rehetrarehetra zany. Efa nandalo teto ihany koa ny président Banque mondiale, ny directeur général ny FMI, maro be ny tantara reny rehetrarehetra reny de miverina izy amin'izao fotoana zao hoe rovina ary président Marc Ravalomanina sy lay traikefa mpitantanany no hitondra indray an'izany. Fa reny sary reny de manamarika fa diso fantatro zao tontolo zao Madagasikara ka le fitserana tsy miala ihany amin'ny Madagasikara satria atao ahoana mo nijery fotsiny ao anatin'izao loza mahazo firenena zao. Miarak'izay sy tonton mota rehefa aveo tsy hoe rehefa aveo moa zany fa zao hoe iresaka amin'izany raha za mihitsy. Miarabanao Andriamatoa Motarson Rakoto Andrina. Alléluia, tratry ny fetin'ny Pasika aloha. Dia miaraba ny vahoaka malagasy manaraka izao fandaharana zao miarabanao faniry miaraba ireo mpanao tsy lazaina rehetra ao ambadika ao miaraba ireo olona rehetra any ampitan-dranomasina manaraka izao fandaharana zao miaraba antsika tratry ny fetin'ny Pasika dia ho fandresena lehibe ho an'ny vahoaka malagasy tokoa ange ny Pasika izay noraisintsika ka de mba hivoatra ho any amin'ny tsaratsara kokoa tsika fa efa mpandresitsika manomboka izao. Zay no azo ambara ho fiarabana faniry. Iny ary fiarabana mo sy ny firaretso ohatra ny fa ary lavavany iny zany mahafinaritra foana no mandray azy. Efa natsidiko teo le vaovao efa nresahany rina teo fa na izany naty zany aloha lava be iny resaka iny raha resaka ty fa matsimboly iraisam-pirenena ity tsika ny resantsika fa nde aloha ohatra ny mahazatra kely fotsiny tonton mota iresaka kely amin'ty resaka transport ty na fitaterana zany satria ohatra nisy fotoana na velovelombolo atsika le fanambarana nataon'le ministra le tena hoe tena tsy mandefitra mihitsy amina resaka kolikoly masika mihitsy amina resaka mafia fa indrindrandrindra amin'ny tontolo zany ny transport aérien zany na ny tontolo anabakabaka ataontsika zany hoe ray volana mahery zay ny lasa aiza hoaiza ny zava-misy inona ny zavatra azo andikaintsika indreny tonton mota zany satria ohatry ny nangingina teo le raharaha ay miverina am'izay ianao faniry am'le resaka hoe ahoany ianao manko no nitondra n'iny resaka iny teto ka mitondra ny lizy satria ny ministra na anao resaka tamin'ny mpanao gazety mihitsy resaka momba ny hoe resaka ny iserahana mpiaramanidina tany Antsiranana moa zany no tena netim-boany natongavany tamin'ny conclusion hoe tena misy vola tokony ho azon'ny ACM nefa tsy nalohany reto mpiara-miombonantoka ao amin'ny sehitra ny fitantanana ny seranana tany amin'ny ACM iny moa nahatra ty anty de zao de faly daholo ny olona hoe tena mba hanao azo mihitsy ty ministra ty ary izy moa de tena ny teny hoe fantatro izy fa tena resaka mafia zavatra mitranga
hoe tsy tsyombakomba zany ny tiana horazaina am'le mafiary ireo olona tena resaka tsy kombakomba ozy my be deaibe a de ny vola tokony ho aty amin'ny ACM farany tsy misy aloha aty amin'ny ACM fa de ny giazan'ireo a olona mindraikitra n'le tetikasa amin'ny fitantanana ny sécurité ny aéroportuaire teto Madagasikara de mahagaga zay tsara mihitsy ny nanaovany an'izany ary ny gazety sasany ara moa de nilaza hoe nga ministra zany ko de miseho milay nga ministra zany de dedaka efa miova ny zavatra rehetra de izy tsy mahafantatra akory fa ny zavatra marina ny teneniny nga ministra fa eto ny mahatonga amin'ny teny amin'ny miresaka mifaniry hoe ohatra mba misy zavatra tiako resahana ihany le izy a fa zao tsara mihitsy ny nataony nga ministra isaorana azy zany ary tam'ireny moa zany de tena hoe tena voniny ty olona ny meningara-tsirahonany ity a anarina n'le sehitry ny fitaterana nabakabaka aloha zay ny resahana kanjo ny zavatra hita zany hatram'izao zany de zao tsy nisy toy antsony le izy fa hoe nisy ny tsy mety ary raha hitantsika moa amin'ny tsy fantatry fa za moa mba miainy ihany raindray a ny fandarana ataon'ny fanirisoa avy any ampitan-dranomasina miresaka amin'ity volan'ny ACM ity de hita hoe tena nisy vola amina 4 millions de dollars tokony hiditra ao amin'ny ACM ny ACM mantsy ohatran'ny hoe en état de cessation de paiement zany hoe ohatran'ny hoe fahity nefa ny ACM tokony hanam-bola eo le olana dinona re zany re vahoaka le olana miteny nga ministra hoe tsy kombakomba ozy ny mahatonga ny fahity io de ny zavatra raisitsika ato anatin'le izy a inona ny toy an'izay inona ny toy an'izay a filazana hoe misy tsy kombakomba ao efa nametraka fitoriana ve direction générale transport aérien ao satria mety tsy ho anjara nga ministra tokolo ny manao an'izany eo amin'ny fizarana asa fa mety ho anjarany hoe directeur ny affaire juridique tsy fantatro fa zao efa napetraka ve le fitoriana fa tohatra ny antona fotsiny teo ka raha miantona fotsiny eo de ny omaly tsy miova ihany zay zavatra zay ary zay zavatra zay de hita eto amin'ny fomba fiasan'ity fanjakany ity satria maninona ty fanjakany ty ry faniry tsy mahay an'izay hoe achievement point zay na ny termination ozy ny fitenenana sasany fitenenana anglisy moa koatra ny moramora azo kokoa ndraindray le hoe termination ny fahamaranana ho an'le resaka dika an'izay ataovy ny fitoriana voapirofon'le olona hoe tsy naka izy zay zany tsy naka izy zany izy ara le naka zay fotsiny angely izy voapirofo hoe naka izy de ataovy zavatra mifandraika toy an'izay rehefa vita mihitsy zay rehetrarehetra zay zay ny hoe vita ny termination pointe n'le resaka namerim-bola ve le olona nisy ve mifanasaziana n'le olona nisy ve mifanapahana contrat de ny fanoloana azy sy ny sisa zay vo milamina zay zavatra zay fa tsy mijanona eo am'le annonce fotsiny raha efe d'annonce iny tsy de mety loatra tsy ampy zay fa tsy hoe tsy de mety loatra fa everina fa tsy janona eo amin'ny efe d'annonce ianao ary raha ny eo amin'ny sehatra fitaterana de lazaiko fantatry faniry moa zany hoe be de be nankany ery Madagasikara le hoe ho amidy le eo amin'ny lapan'ny tanàna ho amidy le etsy Ambatomena ho amidy le ao Ambatokinone eo amin'ny lapan'ny tanàna Antananarivo iny daholy aiza ho aiza ny fipetraky le raharaha fa zay ko de milaza nga ministra ohatrany tsy kombakomba fotsiny angeny lazana hoe fahity ny ery Madagasikara talohan'ny elan'ny président Ravalomanana teo nanam-bola ny erimady nanana roplanina firy tonga de namidimidy daholo ny roplanina de tsy nahalotrosa tsy kombakomba reny ny tena tsy kombakomba be ary everina fa hiditra tsetra andray an-tanana ny reny ny ministra amany reny olany reny izy engane ka tsy izy no amono afaty engane ka tsy izy no amono afaty ny ery Madagasikara fa mba amerina azy ndray eo ambony railona moa zany ozy ny fitenenana de iverina indray ny ery Madagasikara
fa tsy hanao an'ity fanifana roplanina kototosiny etsetretsetra ity a ny zavatra mitranga kehitriny a dia zay ny mba hanaovana hoe de miezaka angefa any nyroplanina teo nisy namidinao de nakay zara le voly de zay ka de zao everina fa ministra ny fitaterana kosa satria ministra ny fitaterana io angena ny fianakaviana io raha fantatro ary tena olona hoe mba neverina tena mipetraka tsara reny ka everina izy a fa tsy hanao toyan'zany le raharay zay fa tsy nanao efedanao satany fotsiny tena resaka mafy a de tsisy zay mihitsy a no andrasan'ny vahoaka transport zay fa minina koa nge to mbola misy zavatra ohatratran'izay koa l izy mba tokony misy zavatra misy toyany daholo zao raharay zao zany fa lay mahay atraty amin'ny finance izy io andriamato mota am'le resaka le fanenjehana n'lay everitsika hoe zavatra tsy manjary tsy mety enenivole ministera zany de mba tsy hijanona fotsiny fanambarana eo am'ireo tompona andraiky mpanjakana ny zavatra ohatraohatran'izay fa mba hisoitiny le izy misy toy an'le izy teo anivon'ny finance koa raha sy diso misy tranga mitovitovy am'izay tontomota zay mihitsy ity ministera ny finance ty tamin'ny fotoan'androny a dinona ny zavatra mba fahaizany izy raha ny zavatra tokony ho ataony a de hanamboatra ny lalàna mba azahoan'ny mpandraraha malagasy a misehitra eo anatin'ny ifandrarana zany hoe amboarinao ny cadre juridique financier azahoan'le olona miasa am'le izy tokony zay ny nataony fa ny nataony inona ny nataony lasa nakatony ty koa tokony miresaka aloha voalohany miresaka de mifandamina rehefa tsy hita ny fandaminana zay vao miditra am'le hoe akatonay nareo ary raha ny lalàna fahafantarako azy a amin'ny fotoana voafetra le orinasa no akatony de mikatona izy amin'iny fotoana iny a fa ity mataona n'le izy a teo ihany tiako lesahana koa zany de zao tsy hain'ty le ministre ny finance ty manao an'ty le mbola hoe termination ty ry faniry tsy misy mahay an'izay ireo a achievement point a hoe natao ny fanakatonana n'le le triple A moa zany fa tsy tiako otsony zany mbola resaka le notation kory ny faniry tadidinao le notation tamin'ny herinandro de hoe de nieritreritra an'iny tany an-trano triple A nge tsy tongatonga ho azy nge nanarana hoe triple A io fa fanaovan'ny anglisy notation nge A B C D de ny azy ary io tena le noty ambony be io de zao neny ty koa novainy hoe triple A segmentiseny zany ny azo production a de nahazo qualité hoe noty A de triple A fa neny le ministre ny finance hoa tsy nijanona mihitsy ty fanakatonana n'le orinasy ty ny olona any andrano manelatra iny tsy nanana andrano manelatra iny nge be debe ny miaramiasa am'ty koa mpamokatra ronono sy ny etsetra de sahirana le olona sahirana le ministre ny finance tsy velona tsy hoe mahita vola izy anolona an'le izy de zany a sahirana daholo ny olona ao anatin'le fiaraha-miasa am'le ministera ny finance ka le ministera ny finance tokony mba iova am'izay amarana sy anapitra zay zavatra tokony ho taperina amarana zay zavatra tokony ho faranana de tokony hoe faranana le izy efa nomena sazy aloha nareo mba ho hitanareo tamin'iny fa de zao vereninareo miasa de ho hita eo ndray ohatra zany nge ny fandehan'io ry faniry misazinao le olona de mivera de averinao miasa izy de ho hita eo ndray ny fandehany na mivoatra makaiza le izy na mivoatra makaiza fa ity zavatra natao ty fatany tsy mandeha am'zay loany ny budget mpanjakana tsy mitombo vola miditra ny an'ny mpandraraha tsy mandeha araka ny tokony izy de lasa mihitsika eo le raharaha tsy mivoatra makaiza ny fiainan'le firenena fa de mitsipozipozy eo foana de tsy haiko zay moa mahafaly endrorareo fa rehefa resahany zany rehetra zany tafiditra ty am'le secteur afitsika hoe le secteur minina satria ny teny tetosika tamin'ny heriny de kay ny herintsika ny ala teto ny maraina voaka moa le hoe fanendrenany DG minina dia zavatra resahana dinina
Nresahana foana moko mifaniry le hoe fandehan'le volamena eto Madagasikara. De za efa miteny volamena nge na ahoana na manorana io na avy herika io na cyclone io na inona mandeha foana ny fitrandrahana volamena. Ary misy olona miteny somary ahitsiko kely satria diso le tenen'le olona hoe ny sasany moa zany de tsy manana permis mihitsy, miala tsiny atompoko. Misy ny maka permis volamena, fa ao anatin'ny permis anao volamena iny tsy maintsy ary ny lalàna ny manery an'izay manome couloir ho an'ny orpailleur ianao. Inona ny dikan'izany? Raha hoe misy renirano kely ao anatin'ny permis volamena anao de tsy maintsy amenao alalana ireo mpanivana. Izy moa zany tonga de sivana ny oentiny omenao alalana izy hiasa amin'iny renirano kely iny aka volamena amin'iny. Zay tsy misy resaka hoe ahoana zay na ahoana fa lalàna mihitsy ny disposition légale no manendry an'izay zavatra zay hoe tsy maintsy mipetraka zay. Dia zay ny resaka volamena. Ny amin'ny resaka hoe permis aloha, ny mpanivana volamena tsy maka permis zany, miteny amin'ny fokotany sy ny commune fotsiny izy de zay. Zay noho izy rifaniry ny amin'iny aloha fa toizatsika izy rehefa aveo hoe ahoana indray mifandehany. D'accord re. Ny tsika resahana zany satria izy ty moa zany tonton Mota miezaka mandady tsika mijery an'le fomba fiasan'le ministera am'le alalan'le ministra zany. Satria reno mitambatambatra no azona le résultat le resahan'le filoham-pirenena hoe nde nareo midiny ny fotony de manaovinareo ezaka fa tsy mila manafana birao. De no amafisina izy amin'ny alalan'le contrat programme am'le ministra ao anatin'le gouvernement zany. Kanefa raha toerana misy amin'ny Madagasikara le niala tam'le en voie de développement andalam-pandrosoana de tonga de voadingana ty am'le vulnérable tsika na le faran'izay marefo zany. Le marefo mba tsy tenenana hoe tena le plus pauvre du monde na planeta fa marefo aloha zany mba hoe fomba fiteny kokoa metimety. Ka mba azona an'izay toerany Madagasikara zay mba miala ao anatin'le toerany zay farahidina satria isika zany de lasa voatery milahatra amin'ny Soudan du Sud, voatery lasa milahatra amin'ny Burundi, zany Burundi zany koa farany mahantra indrindra zany aty Afrika. Voatery milahatra tsika mbola tsy Centrafrika ara fa Centrafrika efa manana économie tsara izy am'izao fotoana zao fa miainga. Voatery milahatra amin'ny Sri Lanka tsika raha ohatra zany eran-tany ndray zay resahako zay. Fa toerana misy amin'ny Madagasikara nefa de hoe itsika no atao pays pilote am'ireo firenena marefo indrindra. Teny mivoaka voaingana zay ary matao motarson. Ka le asan'le ministera rehetrarehetra am'le département tazominy de tokony ampiseho endrika an'izay hoe tena ho pilote tokoa ve. De rehefa meno an'izay zavatra teneninao zay de mbola sarotra ihany ny atongavana an'izay satria ny antony de eo an'ilay fahefana hanapa-kevitra pouvoir handray décision sy anoy an'ilay fanapa-kevitra dia misalasala manana hésitation lay mpikambana isaky ministera. Le zavatra resahan'le fanjakana nefa etra ny zavatra tena ngeza be mihitsy ny hoe tena anao zavatra be ty fanjakana ty. I moa zany efa hitan'ny olona fikany. Ohatran'le any amin'ny kilalaona akizy efa traingo ny fikan'le fanjakana. Le mampirevy fotsiny de ino moa zany mampanonofy de mampiseho makety de mitondra zava-baovao ohatra mbola tsy fahita de trine tena anao zavatra fa rehefa mandeha le fotoana telo taona zay ny lasa izy ty zany tena zavatra tena inona moa zany zavatra tena ensemble vita tsisy ninina vondrona foana zay tany ampianarantsika nianatra matematika tany amin'ny lycée de nampianarina tsara mihitsy ny atao hoe ensemble vita vondrona foana. Io nge ny individu ny élément no miteraka ensemble de le élément zany tsy tonga any anatin'le ensemble mihitsiny de lasa vondrona foana le izy ensemble vita fa tsy le élément rehetrarehetra ny verina hiteraka an'le ensemble le fivondronana zany tsisy nininana neto mihitsiny fa zavatra pokaty izy ty
Andriamatomota de zay zany tonga avantsika n'le adevitra pays pilote anatin'le firenena marefo de lasa resaka ensemble vita vondrona foana le adevitra satria traingon'ny olona mifika n'le fitondram-panjakana ankehitriny. Verina kely ary faniry am'le resaka volamena de avy eo tsika resaka am'le anina fa izao nge le mitrangy efa ray volana mahery koa zay le ministry ny minina no teo zay izy vao nanendry DG minina le resaka volamena mahamay be ary io a isan'andro a eo foana tsy ny soloana ny DG Nkroma nefa ny famokarana volamena ao amin'ny faritra an'ny Nkroma sy ny partenaire ataon'ny Nkroma tena mamokatra volamena betsaka indrindra de tsy ny soloana ny DG Nkroma tsy mbola nomena koa ny DG ny Anoro zany hoe le fitaovana rehetra ampiasaina zany a ezahana ife an'le volamena tsy ampiasainao tsy ataonao mizazoro izy ny fitenenany fa mbola avelanao ohatr' zao de iza moa zany ny tena mifehan'le volamena ny Nkroma mahazo ny anjarany ao anatin'le famokarana volamena ny daraina nge tena be debe no azo am'zany isan'andro volamena ao an-tanimbary ko de zay le zavatra ono atontomota aloha ty manitikitika ampijery manitikitika anay ihany ko ty efa nisy any a document ny ezahako ny trandrahana fa za mino fa mila mahazo an'izany vaoka io volamena hoe efa nresahako teto a io tsy zavatra hoe mety hoe loharano-tsy ritra fa io mety ritra io dikan'izay zany rehefa tonga fotoana rehetrarehetra hitrandrahana azy any rehefa tsisy ny volamena de tapitra zany fa tsy ohatry ny rano io hoe mandeha ny entona de miverina eto ihany de mbola misy io de misy foana zany na any amin'ny 4000 kilometatra ambanin'ny tany ara am'le napriatika zany fa nytiako antanina araky ny fahafantaranao daraina tanimbary maromaro ny resantsika teo betsika any fotsiny resahako mety mba fatapatatra ve ny reserve-na volamena ao ambanin'ny tantsika ao izy io manko a nisy document namoaka an'izay ny amin'ny hoe ny frantsay no nitazona minina teto Madagasikara taloha de rehefa tonga ny fotoana taty amin'ny 7 ary ny frantsay nanangana ny service minina sy ny BSMM tamin'ny fotoanandro de manana an'ilay a tsy ambaratelo na dossier momba an'lay arenakibony tany ny malagasy zany io mba tiako antanina meverina fa tsara fantatry ny fiaino zay raha mba manana donnier anao par rapport am'izay fa ny fantatro fotsiny ry faniry na ny abe ny daraina ara moa zany mbola tsy tany adaraina fa le izy ange fomba anaovana azy a estimation na réserve aloha no amena fa ny hoe zao ny tena ao a tsy misy mahita an'izany fa estimation na réserve avaiza no akan'ny olona an'izany de zao hoe ity faritra ity neny ambony zany jerena hoe misy indisy ahitana hoe ty misy volamena de manao poy izy de mahita hoe hatraty amin'ny 4 metre izy mahita de mahita volume manafara amin'io faritra io zany mahita volume hoe 4 metatra cube ary a no faritra misy an'le volamena mety everina fa isy an'le volamena raha ohatra tsy misy an'le accident géologique ozy ny fitenenana de iny a de ao izy a no mametra hoe zao zany a no volamena tokony ho ato anatin'ity fa milaza amin'ny faniry a fa daraina nge mihoatra ny 20 grame isaky metatra cube nge no teneurana volamena any a daraina 20 grame zany moa zany tena ambany zany teneniko zany fa mahita ambony be lavitra noho izany a ny any daraina ny any tanimbary ko mahita ary zany nefa efa klasy tena réserve tena volamena hoe azo trandrahany zany rehefa tonga any am'zany niveau zany a ny teneurana volamena am'le faritra dia manao an'io zany le olona dia ka 4 metatra cube isan'andro moa zany ny traiteny reto raha masinina no ataony masinina anankiray nge mangady de 2 metatra cube mangady de 2 metatra cube ka raha misy masinina roa ohatran'izay 4000 metatra cube isan'andro de ohatr'izay zany ry faniry dia ohatr'izay ny any daraina ohatr'izay ny any tambary fa zao eran'ny Madagasikara misy an'izay daholy dia le fitaovana tiako resana tena tiako resana ry faniry de zao hoe ny fitaovana tokony ho ampiasainao a azahoana mife an'le volamena eto Madagasikara tokony ho ampiasainao daholy de inona le zavatra mitranga nisy appel d'offre nalefa ny banque centrale Madagasikara amina opérateur hoe anao fourniturana volamena
de nandeha le izy a nisy société rombifolo a nanao tam'izay de valy no éligible tam'ireo société reo hoe anao vonina anao comptoir d'or zany sy ny sisa de zao tsy nekeny reto fanjakana tsy nekeny fanjakana ny anaovan'ireo société valo reo hoe izy zany tonga divarotra any amin'ny banque centrale fa tsy fantatry hoe tiandry zareo aiza le izy zany eo mantsy le zay mantsy ny manaovako hoe mba ampiasao daholo le fitaovana eo ampelantananao ngia ministra ahafahanao a miresaka mifekoko mifandeha volamena eto Madagasikara fa rehefa miasa tsara ny anoro a miasa tsara ny kroma hitanao ny fandehan'ny vokatra rehetra ny kroma a miasa reto société zay anao fourniturana volamena reto a everitry fa manomboka voafe koko ny hoe voafe 700 tsisy an'izany aloha tsy maintsy misy foana ny lalana mazimazia ozy ny fitenenana tsy maintsy de misy foana ny mazimazia voaka any an-dafy zany satria ny volanao tsisy valeurany raha nakalo 5000 € ary ianao mbola question be de be vaim-pazy angamba anao voaka aminao zay vao mahazo 5000 € anao ka tsy mila an'izany ny olona fa ny olona ty volako 5000 € de ty 5000 izany tediavin'ny olona de alefany any an-dafy zay le izy ke zao mba mangataka nga ministra anendry aingana DG-ny anoro DG-ny kroma mba azahoana mifekoko fa raha ny ministère ny transport fotsiny no andrasana hoe ife sy ny ministère sécurité publique hoe tsisy volamena mivoaka eo a volamena mivoaka nge aloha amin'ny aéroport Vato za nge manana zo tondrana ohatra raha hoe tsy haiko 100 grame legal zay soratanao anaty passeport ka raha tonga any an-dafy avery ny passeportko de rehefa miveriny eto tsy inona ary fa zay misy foana io a fa zao mba ezao fehezo le izy a de ila amin'io fa tsisy ohatr'izao tsony fa nga prime ministre nge no manao hoe mihoatra ny 120 ara le voaka tsokosoko izy tompona ndraikitra minina izy ndray no mamoaka hoe be de be no reo ara no mivoaka de tsy haiko ka eo am'le tsikombakomba zany a tafaverina ary am'le an'ny foana hoe raiso ny andraikitra rehefa hitanareo le tsikombakomba apetrao ny fitoriana de alao le olona voasazy hoe ty zany ny sazy alohanareo a sy zay manany fanaraka rehetra am'izay zay le izy ino tsy maintsy lalovantsika kely ohatran'izay foana satria itsika zany samy manana maizay azy ihany ko reo ampisehatra atao Miara Manonja de mba ahafahantsika miresaka am'ireo secteur maro samihafa rehefa tonga eto zao i député Mamra Bendrina de afany azy ny zavatra hitondrany ny fanadihadiana sy tena metrahany mahazava-dehibe ny fanadihadiana ohatran'izay koa député Fetra député Todsoa sy ireo député namatsika zany rehefa tonga eto ihany ko tonton Mota sy ireo mpisehatra hafa de hafa ihany ko nitondrany adefitra de malalaka be tsika de mahazo karazana adefitra zay le mampanankarena le malagasy iverina am'izay am'ty vaovao ty zany ny vaovao zay naoraka tamin'ny fakomaly omaly moa zany efa fantatsika de hoe lasa ny mpitan-dranomasina ny filoham-pirenena nitarika ny délégation de eo aloha zany de fa am'izay lafin'izay aloha zany de fa tsy de tena mahafinaritra ihany indray amin'ny lafiny ihany ali satria les réunions de printemps na le assemblée annuelle ataon'ny banque mondiale sy ny FMI de fa zavatra mahazatra zany ary amin'ny akabeany de ny gouverneur en banque centrale ny secteur privé ny société civile reo financier sy reo inona moa zany mpiara-miasa kaiky amina vondrona tsy miankina ONG sy ny sisa no makany ivelany ary ny ministre ny finance no tena mitarika an'le délégation zany zay miaraka am'ireo département ministérial zay mety voakasika am'izay fivoriana zay ity moa filoham-pirenena zany nanao déplacement tany ampitan-dranomasina mihitsy ny ary nanenjika an'le fivoriana tany Washington zany ny fivoriana mizara roa foana misy le am'le exécutif de misy le parlementaire zany le fivoriana le réunion de printemps de mahazatra antsika iny de hoe iny isaky ny volana avril eo foana iny mars avril fa le assemblée annuelle zany de aty amin'ny volana octobre aty de ohatreretina an'izy ity de ohatra maraketitra le ho avy eo fa no ny antony maro samihafa de averina ny Washington ihany le fivoriana zany de niova mihitsy ny fomba fijeriny ny banque mondiale sy ny FMI
amin'ny fitantanana ny fampiasam-bola sy ny fampindram-bola manerina izao tontolo zao. Veriko tsara, ny ova mihitsy ny fomba fijery ny Banque mondiale sy ny FMI amin'ny fitantanana ny fampiasam-bola sy ny fampindramam-bola manerana izao tontolo zao. De ho resantsika zay rehefa aveo. Fa ny vaovao zany zay efa niresandrina teo de naoraka kely le izy de io moa zany ikoa maina azy atao maika misy seryany liana. Aitsika tsara ny dikan'izany ohabolana malagasy zany hikoa maina azy atao maika misy seryany liana. De ohatrohatr' zao zany izy hoe rehefa nangingina tsy fantatra tsy hita hoe hoaiza le cadence an'le plan émergence Madagasikara, tsy ho hita hoe andeha amina rythme inona le fitondram-panjakana, mandeha amina rythme salegy mitondra an'le firenena ve sa afindrafindra moramora eo ihany, sa mandeha amina alalan'ny tsotsotra amin'ny alalan'le bagasy, sa de miondana iragasy vakotrazana moramora eo izy, de zay ny rythme hitondrany an'izy, na mandeha amin'ny tsapiky na bahoejy na basesa. Tsy fantatsika zany, ataotsika etry ny endrika kisarisarina di zany le izy hoe le rythme zany, satria zany misy gadona manko mitondra firenena io e, misy gadona tsara le izy, tsy mahazo miazakazaka ianao fa mila fitandremana le gadona. De zay gadona zay zany arakaraky nay filana sy lay fandrindrana am'le zava-misy maneran-tany sy mety am'le firenenao no andrindranao an'le gadona. Fa tsy ianao nde higadona iazakazaka be hoe tonga zay de anao d'un sol nefa ianao kay tsy possible, fa tsy maintsy manao fampidirana amin'ny afindrafindrao aloha ianao. De zay le firenena malagasy avy mihitsy izy tamin'ny 2018 efa mifoa zao, efa manana maturité politique zao, tsy mitovy an'le taloha le tamin'ny 2009 tam'ireny mbola kely, tam'ireny vao nianadrara. Fa cette fois-ci zay efa nandalina tsara, efa voadidina groupement technicien expert enjana be zao anao UM, de fireto le zavatra hoentiko amin'ny voaka malagasy zao le izy. Ka zao itsika napindrana ny Komoro, itsika napindrana firenena hafa, tsy mila mpamatsy vola iraisam-pirenena tsika fa mahandry tsika tsy hotava vaoka tsika raha miaraka am'ireo, hatram'izay tsika de zatra ny tolorana sy nangataka. Fa zao tsika tsy hanao an'izany tsony fa tena hafa mihitsy nitondrantsika. Reto daholo ny makety, reto ny cadre juridique hitondrana zao, reto ny ekipa teknika hiaraka amiko, ohatran'izao ny firafitry ny fanjakana ho atsangako sy ny sisa. Laza ny azakazaka be tena tonga de anao rap d'un sol be. Ay rehefa tonga teo adino le fomba malagasy afindrafindra moramora ty dada. Tsy mahazo miazakazaka fa afindrafindra moramora de 2022 telo taona sy tapany aty aorian'ny adevitra zay vao anao ouverture n'lay etsika lehibe le fitantanana an'le firenena le fanjakana. Miverina aty am'lay lohany aty am'le hoe tsy maintsy sokafana moramora ty raharaha ty, de zay tsika vao afaka mamindra, de zay tsika vao miazakazaka ny la mozika mietsiketsika be, de miseho sy midoaka erakin'izao tontolo zao hoe ty amintsika mason'izao tontolo zao tena mahavita azy Madagasikara, tena tsy manaikitsy indrinitsika, ohatrany hoe tsika nahita n'lay remède n'lay Covid-19. De zao ny ereran'ireo firenena matanjaka reo, de isika satria tsika afrikanina manitra amin'ny mahita an'le izy de lasa sous-estime tsika, fa hatram'izao ary roa taona zay no lasa. Même essai clinique sy momba an'le Covid-19 mbola tsy vitatsika hatramin'ny farany izy, na le injection ndresahana azy fa mbola mijanona eo am'le poudre fotsiny aloha tsika, de les cellules am'izao fotoana zao de mbola tsy voaprofo le izy tena mety sa tsy mety, fampidirana daholo zany resahako zany. De zao zany tsika vao miverina tonga any am'lay sokajin'lay adevitra io ngeny na tonga pasteur Andriamanjato ary tsaroko tsara misy ty, ny vavany tsy atao be fa mamerina azy ny sarotra. De mba menarana nataon'ny mpanao politika teo aloha sy ny fomba nitantanana ny firenena ho ampitondra ankehitriny. Be loatra le vava sy le zavatra nyresahanareo, de nefa nareo midona amin'ny poto, midona indrindrina menjera anaty tsikafona, any nareo milomano. De lasa miverina am'izao fotoana zao. De manao tsiny, de milahatra amin'ny afesganem aorianao. TGA amin'ny Banque mondiale ty Afrika ny laharana aorianao miaraka amina chef d'État. TGA amin'ny Banque mondiale aty Afrika, afesganem efa représentant malala tsara ny tantara Madagasikara. Tamin'ny andro ny président Marc Ravalomanana zany resahako zany. Efa nitenenina hoe mba milamindamina ihany, azo natao ministre ny finance le solotena ny Banque mondiale ngely anao siny, ohatra le ministre ny finance
sy lay solotena fanjakana frantsay tam'le resaka téléphérique de mandre tany le ministre lefitra amsahana ny Europa sy ny karazany ianao de io zany hoe na 415 millions de dollars tsika zany de zany hony a de drafim-panarenana nasionaly a de ao anatin'izay zany satria io zany le hoe poste cyclonique tsika zany mahazo an'le poste covid de zao ndray poste cyclonique de anamboarana lalana anaovana fambolena anaovana angovo anaovana rano de hatramin'ny fanabiazana fahasalamana sy fitantanam-bolam-panjakana zay zany le 415 millions de dollars ino tsara resaka fambolena angovo resaka rano resaka lalana madinidinika fanabiazana sy fahasalamana fa akoatran'ireo de nanosoniana fiara-miasa le fitondrana malagasy de mivoalohana anatin'izay le 400 millions de dollars lay hanamboarana ny RN10 sy RN31 RN10 dia ataotsika hoe manodidididina RN10 zany raha jerevantsika firy kilometra 400 kilometra aty Andranovory Ambovombe de mampifandray mifaritra telo tsy mandrefana Androy Anosy dia RN31 100 kilometra mangoaka Bialanana zany 400 millions de dollars io de le faharoa de hoe le fiara-miasa amin'ny da efa ndresantsika omaly hoe misy institution financière dimy miara-miasa amin'ny Banque mondiale tsika ngeto mampanita-tsaina mihitsy de le io International Development Association io zay miaraka amin'ny da no miaraka amin'ny Global Financial Facility inko dia nanome 134 millions de dollars atsika zany hiatrehana am'izay valana aretina hitrangy eo zany fahasalamana zay sy ametrahana ny kalitao fototra ara-pahasalamana zany fitsaboana ifotony zany de raha raisina zany ahitsitsika mihitsy le communication le fitondram-panjakana tontomota zany fotsiny le fitondra satria zay le teneniny tsy mbola misy tena filoha tena niraisiny le tompona andraikitra ambony lehibe zay foana mako rehefa miresaka fitondrana ianao de zay mahatonga ny olona iradetaka raha hoe reto mitondry reto ny anazy de hoe tsy mbola nisy itsika ny voalohany itsika ny sambany taty Afrika am'ireo firenena marobe de tsika natao pays pilote resantsika zay rehefa aveo antaniko ny hevitra ao amin'izany de tsika ny anangana orinasa ngeza indrindra ty amin'ny ranomasimbe indiana zany hoe tsika foana zany le milay nefa tsika le mahantra indrindra sy le fadiranovana fa le fanjakana zany sy le toetoetry ny le mpitondra de ohatran'izay foana ny anazy ny zavatra masahana eo anatin'ny sain'le vahoaka sambany nisy filoha tena niraisina tany mihitsiny ka inona ny andehana amin'ny filoham-pirenena any Washington eo ny amin'ny institution Bretton Woods raha ohatra ka vita ministre ny finance raha ohatra ka vita nyreo tompona andraikitra samy hafa ny premier ministre ny procédure nge rehefa misy fifanaraha-piara-miasa ohatra zao aorianany mission d'évaluation zay ataon'ireo mpamatsy vola ety Madagasikara hanaraha maso hoe reto ny zavatra ao ataonao de angatahany ny engagement le état de mandeha an'izay fifanaovatsony ministre ny finance no mitarika an'izany kinona ny andehana ny président républicain fa zao tsy maintsy nandeha izy satria efa ao anatin'le roa taona latsaka de tsy maintsy hitadiavana vola fa voafatotry mivava amin'ny tsy maintsy anatanterahana andreo velirano sy le PM de le PM tsy nasian'olona sira le plan émergence Madagasikara alefasykely ngena manafaly le sary hoe reto ny andehanana any an-dafy de nyresahana tao anatin'izay any Washington plutôt de nyresahana tao anatin'izay de hoe hitondra an'le plan national de redressement sy laya fanatanterahana tsioka tsio le sarin'ny présidence mihitsiny sarin'ny présidence mihitsy le izy le hoe plan émergence Madagasikara de le anankiray aloha tonga de esoritsika rehefa mandeha zay sary alefa mifaly zay de resantsika lizy fa rehefa dinihana am'izay reto plan national de redressement poste cyclonique tena reto anie no mivatsiny Banque mondiale la vola reto tena focalisé amina resaka fiahina ara-tsosialy fanabiazana fahasalamana fambolena rano sotro madio poste cyclonique poste cyclonique
zany hoe ho fiatrehana ny taoriana ny rivodoza zay ny tsy maintsy nitadiavantsika vola tany amin'ny sehatra iraisam-pirenena fa tsy mahita mihitsy anao hoe aiza le programme le plan émergence Madagasikara tamreto satria raha miresaka plan émergence Madagasikara tsika de tsy maintsy miverina tany amin'ny velorano 3 ny filoham-pirenena sy ireo promesse présidentielle zay nambarana tao anatin'ny UEM ny UEM no mivadika PEM de niconfirme ny promesse présidentielle reny de avadika programme am'izay iny général de l'état rehefa avy eo don zany ny tana masoandro ny flyover ny voie rapide atramina autoroute nampidiriny tao anatin'izay na de efa programme teo aloha voilà ty le izy ty mandritry ny fianana no asiny taona no tanterahana ny fampahafantarana ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ny plan national de redressement post cyclonique sy ny fanatanterahana ny plan d'émergence de Madagascar PEM fa ty faranty tsy tafavoaka le PEM fa le post cyclonique nahazotsika zany am'izay fanarenan'izay fa tsika koa nefa mbola nahazo an'le hoe ho fiatrehana amin'ny sehatra rehetra ny valana retina iny zany tena raisitsika mihitsy zay le tenentsika miova mihitsy ny fomba fijeriny sehatra iraisam-pirenena amin'ny banque mondiale sy ny FMI amin'ny fomba fitantanana sy ny famatsim-bola amin'ny zao tontolo zao satria lasa mifantoka amin'ny lafiny ara-tsosialy kokoa ny famatsim-bola zany de raha miresaka zany le fitondram-panjakana hoe satria zay ny nataon'le serasera any tena nahazo volontsika 400 millions de dollars odo ndao vakitsika ty a ministère ny travaux publics ty communication tao anatin'ny page ministère ny travaux publics ty vakitsika tsara namana technicien voilà io izy io famatsim-bola fanamboarana ny lalam-pirenena RN10 RN31 nakatoavy ny banky iraisam-pirenena tamy 5 martsa lasa teo ny famatsim-bola mitetina 400 tapitrisa dollara natokana hanampiana ny fanatsarana ny lalana ampifandray ny faritra sy commune eto Madagasikara mba anamorana ny fampandrosoana ny lafiny sosialy sy ny toe-karena pedipidigny kely fa takona kely vale araky ny fanazavany ramatoa Marie Chantal lavalava kely le anarana tompona andraikitra eo anivo ny banky iraisam-pirenena eto Madagasikara ny antony nanomezana izao famatsim-bola zao de noho ny fahatsapany izy ireo fa fototra iaingan'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny fahatomombanan'ireo lalam-pirenena indrindra ny RN10 izay antenaina fa hitondra fampandrosoana ny faritra atsimo izay mitokamonina sy ianjadiny ny haitany sy ny kere tena miasa saina ho an'le Madagasikara le banque mondiale tafiditra ao anatin'io famatsim-bola io ny fanamboarana ireo ampahandalana ireto ampahandalana ireto de io resan'io RN10 lalina mirefy 400 km RN31 lalina mirefy 100 km fa resahany eo moa zany mangaoka Bialanana RN31 ty antsoy Bialanana ty fa manomboka mangaoka zany izy Bialanana de ampahandalana zay mirefy 500 km zany mampifandray andreo lalam-pirenena reo zany hoe ity zany efa tamy 25 mars fa le natao omaly le natao iny de zao efa accordé le izy tam'le représentante ny banque mondiale eto Madagasikara fa nandeha nakany nanao soni ny fitondram-panjakana de tao anatin'iny hoe 200 tapitrisa crédit trosaina fa ny 200 tapitrisa omena zay nge le izy don dika zay zany ity resaka 400 millions de dollars ty adevitra efa nandeha ty ary efa niresahana teto fa fanaovan-tsoniny natoeta fantatry le tompona andraikitra tsara zany le fitondram-panjakana iny fanaovan-tsoniny efa accordé tamin'ny Madagasikara io fa atily izy ataony fifanaraha-piara-miasa amin'ny alala ny fanaovan-tsony de ministre ny finance manao azy mba oeraoera mihitsiny ka tsy maintsy ministre ny finance manao sony an'izy amin'ny ata malagasy de reto ambiny reto zany 415 millions de dollars reto sy le 139 millions de dollars le hoe ho fiatrehana an'le valana retina sy fanatsarana akalitao fototra ara-pahasalamana sy le resaka lalana fambolena ny resaka angovo ny resaka fiahina ara-tsosialy de zay mihitsy ny valan-dresaka ny enotsika le izy tonton mota
hatramin'ny alina ny eno ianao mbola ny eno maraina io ny conversation ny valandresaka nataon'ny filohan'ny banque mondiale David Malpass sy ny directrice ny FMI Kristalina Georgieva ny fomba fijeriny izy reo ny banque mondiale sy ny FMI ny fitantanana ny famatsimbola herina zao tontolo zao fa tena mifantoka amin'ny resaka denrée alimentaire, mifantoka amin'ny resaka sécurité alimentaire, mifantoka amina resaka fahasalamana, amina resaka fanabeazana, amina resaka famine. Dikan'izay normal Madagasikara raha azo an'ity lelavolo ty satria ao anatin'ny fandarana asa izy après an'ilay Covid-19 sy après le passage ho amin'ny Madagasikara manokana de le passage cyclonique. Fa le ady en Ukraine zay ataon'ny Russie le invasion io dia nampidirina tao anatin'izay hoe be da be ireo firenena sahirana vokatry io ady io ihany koa ny impact an'le ady zany de nampidirina le fiahina ara-tsosialy de nahazo an'izay Madagasikara. Donc na tsy nandeha tany ny filohan'ny République fort possible fort probable tsy maintsy azo foana am'le famatsimbolontsika rehefa mandeha ny négociation satria efa nyresahana tamin'ny mpamatsy vola teto Madagasikara tamin'le alalan'ny représentante na ny représentant eto amintsika na tamin'ny alalan'ny Américaine ny USAID am'ireo chargé d'affaires rehetrarehetra sy ireo mpiara-miombonantika na ny ONU Nations Unies sy ny sisa fa mila an'izao zavatra ao Madagasikara ohatra ny FAO mpam mahazo tatitra ny banque mondiale de zay le izy tantamota mba tsara ho fantatry ny olona ihany le izy hoe be da be le fanabotsinana an'le communication sy ny serasera ao anatin'ny tirara ty de manitsy an'izay tsika mba tsy hinana mamboly le vahoaka malagasy. Ka izao angely izy ry faniriny tena mariny mieno an'le resaka ny fanaovan'le lehibe ny banque mondiale sy le raha matoto ao anatin'ny FMI cadre économique international ny tena nentiny na nazava nyreto fanampianany meny reto hoe aty Afrika mantsy zao anomboka andray ny mangatsika efa mikisaka manomboka mangatsika de hietsika andray le mety hietsika le Covid de mianticiper azay izy de mandefa an'le fanampiana izy ary zao efa fantany zavatra nitranga tany amin'ny 2019 sy ny 2020 tsy ho tratra zay tsony izy hoe de anina fa de ho hita eo moa zany fomba hoe condition amoahana an'ireo volo reo sy ny hitantanana an'ireo volo reo amin'ny resaka fandaminana fiarovana tena amin'ny Covid fa tsy eto ny mampiorakoraka tapika eto tsy hoe namena vola ianao de ataovy zay tianao atao tsy zany ange io e mbola misy fanazavana manko le an'le tandremy tsara ny fangaraharahan'ny vola satria efa fantany le firenena de tandremy tsara ny eo amin'ny lafiny kolikoly zay tandremy tsara napetraky ny président banque mondiale zao mampatsiafa tam'y filoha zay verina fotsiny java misy teto Madagasikara nge de zao e tafaverina ny tany am'le anina tapoka ary faniry am'lizy hoe inona ny zavatra nitranga teto Madagasikara tafaverina tapoka any am'le resaka hoe sado kabineta satria maninona de nilazaina fa ny sado kabineta de olona akaiky ny Floraduel de rehefa misy zavatra ilaiko de makany amin'ny Floraduel na Floraduel makany amiko tsy zay ny dikany sado kabineta efa nitenenitsika moa zany fa tena tsy mifandray mihitsy sado kabineta misy sy ny fitondrana misy fa tena manaraka fotsiny le sado kabineta ny team zany ny tokony manana an'izay sado kabineta zay hoe gouvernement fantôme de rehefa miditra mandray fitondrana tapoka ny team de efa tonga de opérationnel io sado kabineta io fa ile sado kabineta resahan'le olona eto le tenen'ny ministère ny transport hoe ohatrany misy tsy kombakomba izy mamerina fotsiny mampatsiaha vidy Toyota firy moa tsika tamin'ireny Covid-19 reny faniry tonga de satria vola be tsy atsasaky le fanampiana tamin'ny Covid tamin'ny 2019 akory ange ty azo tsika ty de tonga de vidy Toyota tsy haiko fitopolo angamby izy zay fa atao anatin'le izy nanao appel d'offre ve ny fanjakana malagasy vidianana n'iny Toyota iny de tokony ho lafo noho ny Mazda ve tokony ho mora noho ny Mazda ve ny Toyota na ny Mitsubishi na ny tonga de lasa ny Toyota ary de am'izao
nakaiza dôly ireo tômôbila Toyota zany na aloha amin'ny fanjakana malagasy ve le Toyota de nakaiza le Toyota rehefa avy eo zany rehetrarehetra zany a mila atao mazava fa tsy anaiky ohatr'izay intsony reto mpiara-miombona antoko reto a hoe ataonao ohatr'izany le izy a de tsy ho hita ny fandehan'le tômôbila rehefa avy eo a ny volana efa mivoaka lasa ohatrany manahirana zany zay aloha ny voalohany iny eto am'le resaka hoe poste covid raha ny marina ngery faniry asan'ny fanjakana malagasy tokony ho ataony inge io resaka hoe fampianarany ny rano fisotro ny lalany sy ny etsetrety ny tany saina ao anatin'le le thème rehetra ao anatin'le hoe redressement poste covid zany a fanjakana malagasy ny tena tokony hisehitrana io kanefa dia tsy nanao ary deto moa zany ataoko parenthèse kely fotsiny fanampihinana alefa tany amin'ny BGNRC arange BNGRC totrany tsy de hita loatra nisy nanao communication tao ry faniry tompona andraikitra ny communication tao amin'ny BGNRC BNGRC nisy nanao communication hoe ohatrany tsy mety le fitantanana an'le izy de tapitra treo le izy fa tena tsy hita mihitsy zany ny fanao an'le fanjakana malagasy mampieritreritra fa de zao isorana amin'ny banque mondiale moa zany a nanome an'ity fanampiany ity fa tsy zany no anaovana cocorico de io ndray de ho atao amboamboarina io ndray ny appel d'offre sy ny etsetretsetra tsy handeha am'zay loany zay ngery faniry ity lalana resahany ity raha mihevitra n'le longueur an'le lalana a sy le vola ity aloha zany tsy bitumage tanteraka raha ny fijeriko an'le izy a fa na izany na tsy zany a tsy maintsy efa nataony metren'ireo lalan'ireo hoe zao metatra am'izao ohatra hoe PK 0 ka hatreo amin'ny PK 300 moa zany le izy de hoe PK zao ka hatramin'izao a de zao ny fanamboarana eto de zao ka hatramin'izao a zao de zay somman'le izy fa zao andrano vory hatreo tongobory aloha tena tokony ho atao goudron malemy be zany tany zany mamokatra be zany tany zany fa raha voavy ny orana tsisy afaka eo na 4-4 rary zay io faritra io hatrany ambovombe ozy faniry a fa de everina kosa aloha fa tsara rehefa ohatra hoe point noir rehetrarehetra voavoatra amin'iny lalan'iny ny mariako kely fotsiny ry faniry de zao ko lasa nge tsy ao anatin'ny éligible amin'ny projet financier banque mondiale le ary za mino a fa le namana reto namana ao anatin'ny mafia reto a ho sahirana koa ao anatin'le manao soumission am'le appel d'offre amin'ny projet banque mondiale ka io tsy tsisy an'izany hoe tsy atao akory le lalana de ho avoaka ny vola de tsisy an'izany io ary de manarak'izay keo a inona ny zavatra tiako resana ry faniry io a ny vola malagasy ny apport bénéficiaire tsy maintsy misy zany ingeny mahatonga an'le ren'treize tsy ny demaratra am'izao e efa tamy 2019 ange iny e septembre 2019 nivoaka iny vola iny a de niteny ny président hoe rehefa tsy manomboka am' janvier io a tsy anao lalana ntsony a zao 2022 de maninona ary izy mbola ay tsy anao politika ntsony a de zao izy aiza marina ve zany nyteneniny zany zao 2022 tiako resahana eo am'le volan-jarantsika foana eo ny olana satria tsy manana an'izay 30% zay vola zay tsika hoentina ho ampiasaina anaovana an'io lalana io satria misy zavatra tsy maintsy ho vidiana amin'ny ariary am'le fanaovan-dalana misy zavatra ho importena itoany banque mondiale volan'le olona moa tsy maintsy le devise no andohavana azy fa tsy ady varotra am'izay ariarinao any izy de ity le ariarinao ty nefa no tsy misy de ketso ka izao za aloha marina fa miorakorako reto hoe nahazo an'zao de irina tokoa ho tanteraky ireo lalan'ireo za eto de le safidy mihitsy indray no kortiako ry faniry raha ny fiheverako alao ara nanao anantsy be fandrinanao sy mandry tsara
feverako aloha zany fa tsy hoe malahelo ah fa be alanana no voafidy fa no heveriko hoe promoteur kokoa raha be fandrina sy mandry tsara no natao fa tena efa potika mihitsy koa iny lalana iny lalana iny nefa rehefa mandeha anao ry faniry a hoe mandalo be fandrina de mandry tsara de tonga any am'izany hoe tsatra midolo zany de miakatra tendrombohatra de hitanao hoe io maro antsetra de eo anao tafavoaka lalana iny avy atia ina moa zany aty anandro vola zay misy le izy aty anandro vola aty no de hitanao ihany ianao vao mahita hoe kely ihany Madagasikara ka zangy tonga misy mandeha tonga zany tamin'ny GMZ avy aty lalana naleko nge tsy misy afaky ny tomobile ntsony de rehefa nahita mozy le olona hoe io mban'io nge raha mise le ala maro antsetra to zay kely ka i Madagasikara ty fa rehefa miresaka fotsiny ianao hoe zao ka nytiako resahana hoe efa nisy ny safidy a tsy malahelo ny tena amin'ny hoe be alanana ny nahazo an'le fanampiana fanorenan-dalana de ambovombe andranovory a de faly fa zao engane mba ho vita de mba ho tena zay tokoa fa zangery faniry a reto ny tontomota ianao mbola miresaka moa zany fa lalana nresanao mbola RN10 nge reto sy RN31 eno a mbola miandry ny deuxième tranche amin'ny banque mondiale amin'ny RN44 ny atsika io eno a mbola miandry ny RN13 nresanao mbola miandry ny RN12 mbola miandry ny RN5 ny RN6 ny RN5 mbola maro izao a akoatriny kojakoja fa mbola maro tao anatin'le plan Marshall mitovitovy vidy an'le plan Marshall any le vola kely azotsika tam'ty le 1043 milliards d'ariary zao ngery faniry tany sainao an'izany rehetra zany a de vao miah malahelo ny foko satria ho za ho lasa nofinofy misy soratra eo amin'ny lapan'ny tanàny ao a soratra natao amina vy be mihitsy eto no tanteraka ny nofinofony tsaiko zao tontolo zao de ho lasa ohatr'izay tiry faniry fa de za tena kely finoana nanao ny olona manome ny olona mieritreritra ny olona hoe tena mba hisy asa mivaingana am'izay ho ataonyity fanjakany ty a fa tena kely finoana ity moa zany zao raha antsika satria ny banque mondiale nanome iny zany zao a de ny USAID donc mbola misy hatramin'ny 23 avril andro antsika le 20 mbola misy 3 jours zany a ny délégation nahany zany fa ny post covid efa nanome 332 millions de dollars ihany ko ny FMI tsy averina fa mbola tsy hitatsika le izy hoe ohatry ny ahoana ran'le tena fanampiana tamin'le post covid ateo zany 234 millions 332 millions de dollars izy fa DTS ndraisaka ikotiako azy teo ka zao nge ny rôle ny FMI sy ny banque mondiale moa samy hafa mbola miandry ny FMI manko tsika banque mondiale tena resaka hoe projet d'infrastructure tena sahany fa ny FMI saika hoe économie et finance zay no ataony ka ny économie et finance tsy haiko anome angamba ny FMI hoe ty ara vola de atakalozy de ataovy part bénéficiaire anareo am'le lalana zay anga fa raha tsy misy ay mbola ao anatin'le 332 millions iny inge mbola tsy mivoaka doly 64 millions nge navoaka farany tamin'ny heritaona ohatran'izao nge iny hoe mahazo 332 nareo nioraka kokoriko de nilatsaka le 164 millions le izy tena tonga de fa cadré hoe zao no andehanan'io zao no andehanan'io de efa nangingina aloha tsy nisy tsony ny vola tena angata 64 millions ndray nivoaka de eo tapitra ndray izy io zao de eo ndray sanganena hoe makaiza zany ny toyany ka za tsy mino hoe isy hafa ndray avy any amin'ny FMI io ihany no ampiasainy reto zany tsy mahay mampiasa an'izay crédit azony zay inge le problème le hoe fampiasana an'izay crédit omenao a zay mihitsy le zay moa le nitenenin'ny président Ravalomanana foana hoe les capacités d'absorption ianao nge c'est bien beau tsara mihitsy le hoe mahazo 400 millions de dollars ianao anaovana lalana fa rehefa aveo le izy tsy netsika le 400 millions kay le capacité hoe comment entamer io zavatra io tsy hainao akory de zay le mahasosotra ry faniry
am'ty zavatra ity ka za aloha de aleo ary ah eto ry faniry mba hiteka ho an'le fitondrana fa nahazo an'izay izy a de rehefa zao am'telo volana amin'ny afaka enim-bolana anao ao hoe io araky kitotoanareo fa mipotra rere olona fa anakaizy ty fanaovan-dala normalement mantsy zany tokony afaka 5 mois zany a de efa midemara fa tsy mahademara ny ohatr'izay izy a de lasa ohatran'ity lalan'ny betioko be tsy betioko fa betrokandray ty lalan'ity la eran'ny trezy nanjavona de any de tsy hita de zay de inona ny resaka le resaka le hoe pandémie anina 2000 covid 2019 teo le hoe ny finansien'ny anina koa ay zao nge ny zahatra mitranga ry faniry raha natadidy faniry a tamy 2020 nanao nanapa-kevitra le ministre ny santé am'ma ministre ny santé azy hoe zao no ilaina de tonga izy de nanapa-kevitra nanafatra de ny 3 andro zareo tadidy mifaniry iny tonga de ny 3 andro hoe tsy niera tam'le izy ny ministre ny santé a misy ny tsy fisina fanafody teo amin'ny hôpitaly mpanjakana hiatrenany covid a ny oxygène sy ny sisa de nanapa-kevitra nga ministre zao tonga de zao nasorona nga ministre satria naninona tsy nahazo apahany tam'le izy angamba le mafia ozy ministre ny transport satria le izy toatroatran'izay foana no mitranga rehefa misy zavatra mihetsika de le ekipa amin'ny mafia ny tena mihetsikehtsika be a tsy fantatra na misy appel tsy nisy appel d'offre aloha ny mariny Toyota tsy mora no Mazda mihitsy na ny Mitsubishi fa de lasa Toyota le marsiana le ambulance nefa tsy hitatsony nefa rano zao zany de lasa ohatran'izay ka ireto vola le fanadidina am'ireny ao anatin'le gestion le covid-19 daholo eny mbola mandeha reny manko satria tsika io mbola miandry an'le rapport faharoa fahatelo fahaefatra satria ny rapport voalohany iny vao nandeha iny a le natao ny cour des comptes dikan'izay mbola mety misy fe nouveau eo par rapport am'izay rapport faharoa fahatelo fahaefatra zay entin'ny cour des comptes fa niany ty zay no mahagaga anazy zany de zao ndray zany zao le communication atao le nahazo ndray manko zany tsika zany le nyresahako teo de ino omaly de ny andro any zany omaly ihany satria taradonvalo ny décalage horaire atsika zany amin'ny any Washington zany adonvalo donc omaly zany de fakomaly zany zay fa 25 millions de dollars reny totalin'le azotsika zany io zany le 13 millions le tany amin'ny USAID io 13 millions azo momba ny tontolo iainana de 11 millions de dollars de résilience de la population le zay zany hoe fahaiza miatriky ny mponina zay moa fomba fitenenana 25 millions de dollars de 25 millions de dollars ave filohan'ny république ny ndeha hiatrika an'izay tsy manambany ny vola ho azy sika fa tehiteny fotsiny tsika hoe par rapport ny zavatra miandry ngeza be raha ny fahafantarantsika azy de manodidina 6 milliards à 8 milliards de dollars ny vola tadiavo ny fitondram-panjakana malagasy hanodinana ny programme anasa lehibeny odoy zay ka 6 milliards à 8 milliards de dollars donc ianao zany ato miresaka 25 millions de dollars inona ny dikan'izany de hiteny le filohan'ny république ave manana capacité de négociation ambony be marina fa hatrany amin'ny 1 milliard de dollars ny arotsaky ny USAID raha ny vinavinany fa tsy voatery zay teneny zareo kory no arotsany fa io ny anazy manko mitompom-bola mampilendalenda fotsiny fa izy rehefa aveo hitsara ny capacité sy ny fomba hitatananao an'izy hoe atraiza le izy sy ny présentation an'lay document hoentinao raha tsara le izy hoe tena aisa inona ny intitulé le boky be hoentinareo re zao le izy ay mety ty ahoana ny fomba fanazavana amin'io any andreo de va bloqué ka zao nge lizy ry faniry na boky be ohatr' zao ara no entinao any hoentina eo amin'ny olona iny fomba famakinana iny nge tonga de ny conclusion ny vakina aloha zay manao lecture diagonale mihitsy conclusion ny vakiny de rehefa iao no tsy mamaky an'io tsony izy fa zany lizy man tsy misy critère samy hafa koa ievaluena hoe mangataka 2 milliards ve faniry
ao dôly le projet ty 500 millions 25 millions de dollars ao anao asika andray zao eno a fa raha ohatra ianao hoe zany hoe manao projet samy hafa ao anatin'le boky a 500 millions 400 millions 300 millions 700 somme andreo a 4 milliards ny olona mety hoe ao ange zany zavatra resanao zany ao tsara ny impact zany fa ny tsy maharesy lahatra ny olona angery faniry de zao hoe fomba fiasanao ve mahavita mizery an'izany zavatra zany fa ianao to raha vo resaka $1000 de efa tsy hitany 500 zeo ange le problème tena misy criterany hoe éligibilité an'le ka projet io na tonga amin'ny banque mondiale tam'le fifampiresahana le filofirenena tompoko le redevabilité le resaka transparence le resaka kolikoly satria fatany angely izy reo rehetrarehetrano mitambatra no nahazona le mauvais gestion mauvais gestion sady maly gery ka zao de io raiky izy eo zao aloha hoe de rehefa tonga vay manko tsy maintsy anao valandresako amin'ny mpanao gazety de ho détaillé eny am'izay reto hoe zao nanaovantsika an'ireo de lasa iverina fa mbola resako am'izany malaza amintsika mankony inona ny nampanantenaina tany atsimo mbola tsy azo nge le PM Sud zany koa ao anatin'le zavatra hoentiny zany le PM Sud zao ngery faniry mba tiako resahany mbola vola be daholo zany resahany zany kapote le ditany manko mampatsiahy faniry fa ao amin'ny présidence io misy ny hoe directeur général ny projet présidentiel de misy directeur tsy haiko samy hafa zany eo ambanin'izay za mantsy efa ho za hoe mahay an'izany ve reo olon'ireo aloha ka le PM range hatram'izao tsy vita ny nanoratra azy ay manoratra mihitsy ny tsy hain'reto olon'reto voatra ny marary tanana tsy nahavita nanoratra tamin'ny herintaonany hoe resaka tamin'ny FMI izy tamin'le 332 millions de dollars ho présentenay PEM de ny andro ny FMI tonga ny septambra zay ny daty ny fanarahana tsy nisy de le ministre ny finance izy moa no lehibe n'le aniny économique le DG ny projet présidentiel izy ny pilote an'izany hoe projet d'émergence am Madagascar zany samy tsisy hita dôla na len'ireo izy moa eo ihany fa le projet tsy mivoaka daholo zany fa dia raikitra teo ananonanina teo foana de tsisy nandeha araka zay loniny de hatram'izao io vao tenenin'ny faniry ty ary za aloha eto tena misaotra ny faniry mihitsy am'le fanarahany akaiky reto communiqué satria manaraka ny reto communiqué avy any États-Unis reto nge am'le décalage horaire ianao tokony atory zavatra ny hainao le conversation le président banque mondiale sy le DG mihitsy ahako hoe inona ny tena analyse fa tena mamelatra le izy tena eo anatin'le fomba fijerin-drareo mihitsy hoe reto de tena le vulnérable le marefo le resaka denrée alimentaire tsy ampy sakafo zany tsika ty sady tsy mihinan-kanina ny tsy ampy sakafo ny tsy hita zay anaovana atsika de ao anatin'le souci andrareo le izy de miverina zany le lesona tany amin'ny taona voalohany le nianatra n'le resaka lalana le non assistance d'une personne en danger ka izao ngery faniry tsy afaka hitazapotsiny kolona tsy mihinan-kanina le vahoaka anaoko misy filoham-pirenena mangataka ato faraparany volana février nraikitra ny gera tany Ukraine zay de nandeha izy hatram'izao izy eo 50 jours zay 50 jours ya farany volana février de zay de zao ka le impact io mbola tsy de ressenty loatra eto amitsika fa ny eto amitsika nge efa ny bizy nandeha hoe any ndraikitra ny ady tany de efa nakarina dôly le zavatra fa rehefa tena ho tonga eto de ho hitanao hoe tena marina ny resahan'ny banque mondiale sy ny FMI moa tsy miditra am'izay fa my banque mondiale no mijery an'izay cadre social zay de anao fanampina am'izay kizy ary io efa mianticiper de hoe ho atao piloteny gisitra tsika piloteny gisitra pilote mantsandrindra iny mba fomba hoentiny milaza fotsiny hoe ho ampinainareo fa afaka ray volana eo ange vao ho ressenty eto amitsika ny vidin'io lafarininy sy ny sisa sy ny pétrole sy ny etsetratsetra io zay vao tena hiatra eto tsika vao ifampitazana hoe ahoana ary ty fanjakana malagasy ty mihevitra n'le vahoaka ve fa ny banque mondiale aloha zany efa ny USAID
efa mihevitra n'le izy mianticiper daholo ange my ptf fa zao rery ptf mba tenenina ihany ty mba le cadre politika am Madagasikara re tompoko mba ajerevo fa everina fa le cadre politika goragora be mahatonga an'ity firenena ity ho lasa pilotiny tsy mahavondrindra fa zay mifaninana mampatsiahy fotsiny afa lehibe zany école ny hautes études commerciales zany angeny professeur Ramanantsory Faniry fantatrao moa ny anarany zany professeur Ramanantsory gasy petaka ange zany zany lehibe zany ary zay tena mifaninana amin'ireny ministre frantsay tao am Galenie ange nisy ministre maromaro ange nandalo tao am Galenie lycée Galenie lycée Galenie zany no mifaninana hoe zao tsika rangahanao pilote ny gistre de makaiza moa zany tsika zany zay ka di mampalahelo angena am resaka an'izany ary zavatra tsisy ary saotrany zareo aloha hoe efa ny anticiper an'lizy fa de tsy fantatra zay mifetraikany fa le cadrage macroéconomique sy politika moa zany ny FMI ny tena mindraikitra an'izay ny Union européenne convention Union européenne sy Afrique Caraïbes Pacifique mbola tsy vita koa angery faniry zavatra efa vola iny 500 millions ho an'ny Madagasikara fotsiny 500 millions d'euros iny de mbola miantony eo koa satria raiky Ukraine zay le zavatra mitranga ka de hita eo fa ireto fanjakana malagasy reto miorakoraka fa tsy mahay miasa tsy haino tena tsy mahay miasa reo ny fomba ilazantsika azy aloha tonga de lazaina amin'ny teny tsotra mihitsy hoe tena le voatsasaina be zany sy tsy mahay mampiasa tanana mihitsy fa le aty amin'ny vava zany le mampandradrisa olona le mampanonofo olona le sy le manao varotainga de zay de ainy zany ndao ara maka commentaire tsika satria efa mandroso fotoana tantamota ndresaka an'ireny famatsimbola reny moa tsika mbola tantara am'toy satria mbola raha tsika hoe ahoana indray zany ny FMI zany de inona no fomba fijery satria ny FMI koa ny tantara zany Kristalina Georgievian amin'ny hoe nidina be le croissance économique mondiale zany misy fidinana be mihitsy le izy de ninazy moa misy démonstration maro be moa zany mety ndreo anatin'izay fa iny zany ny impact andreny zany mbola le aty am'le pays fragile le marefo zany zavatra mbola ady hevitra hafa fa ny azy resaka stabilité financière sy ny sisa ny resahana anatin'izay eny ary aiza le commentaire technicien efa ve io ary manohary jaona Alexina faly miarabe salama tompoko aty ambanja ihany mirasoa atsika rehetra de miaraba nareo any ambanja any makasitraka Andrenatovo Andriamahenina any Finlande tompoko dia saripajy ny fampiasana ny volam-panjakana zany na ny marina volam-bahoaka ny atsasak'io vola vao azy io de mbola atrosa alohan'ny vahoaka ka tokony arahana amin'ny antsipiriany fampiasana sy ny fandaniana azy ary de tokony hogadraina zay tratra manodikodina zany volam-bahoaka zany ui tena marina mihitsy zany zany le tena hoe fampiasana ny lalàna araka ny tokony izy misaotra ny namatsika nandefa niny vaovao iny zany raha fanomezatso rado miaraba Miara Manonja tena mila mieritreritra tsara de mandinika tsika malagasy amin'ny olona omentsika fahefana hitatana firenena farambola io de aza manantena fahantronda fa fiemorana no hita am'izao mitotrosa firenena zao am'le troso io mihitsy zao mbola mila fatatsika le hoe firy ny taux d'intérêt zay alainy pampindram-bola pampitrosatsika de averina afaka firy taona io fa ny procédure amin'io koa moa zany mbola lavitra be zany etsika Montpellier mba tsapany malagasy ve fa io vola be miraraka io dia hotrosa ho an'ny taranaka faramandimby ary rehefa tsy voaloha de atakalo are-pirenena raha izy ty sodra betsaka ny etsika Montpellier amin'iny Yandranay voa io vola ny FMI sy Banque mondiale azy io no mety apletika an'ity fitondran'ity satria tsipika voalohany tsy ho adraindray ny lalàna tokony handehanan'ireo vola ireo fa ahodiny amin'ny zavatra hafa tsy voalaza amin'ilay fifanarahana tsipika faharoa de hoe hanana fihetsiketsehana échantillon vitsivitsy de ny ambiny tsy ho hita intsony anaovany azy ohatra ny volan'ny Covid tsipika fahatelo anatin'izay tolo fanazava-kevitra Yandranay zay de hoe piège ho azy koa io mba tsy hifampikasoka be loatra amin'ny Russie ka isy
olana ho azy sy Russie izao a fifampirarahana izao hitantsika eo ny toana fa to mety hanykely hanakatenda hanakenda anakenda eny ary zay mikasika an'iny tontomota mbola misy anam-pinao azy ny zavatra mba tiako tenenina tsy zay fa mazava zay isorany faniro a nahavatra mifoa maraina alina ozy fitenenana manaraka an'io satria dekalazy be deabe ho a le zavatra tsy maintsy hoentiny eto amin'ny miara manonja ara-potoana de nanaraka tokoa izy ka de isorana azy fa mba tiako tenenina ihany faniry ato anatin'le resaka le hoe mila atao ny terminationna ny zavatra rehetra na eno ara angaty am'le resaka commune Tananarivo ny henoko a ka sainy raha matolalatina conseil municipal ho toriana ho ny raha mato Clémence tia angamba tsy de mbola nisy ny teny antiry faniry fa za akory faniry tena miteny hoe tsy sa manao an'izany raha matoko lalatina sa anao an'izany izy satria zay fotsiny teneniko je lui défie d'entamer la procédure raha masa izy fa tsy sa manao an'izany io fantatro zany fa tsy sa anao an'izany mihitsy androany 20 androany androany 20 avril teny an'izany eto amin'ity fandarana Miara Manonja ity raha matolalatina raha vololo manana conseil municipal manambara fa hitory an'raha mato Clémence rariny rina de ambarana andre matory akotondrina motarsona fa tsy sanao an'izany ianao fa be resaka en vertu de quoi koa le fitoriana tsy fantatsika tsy hoe manala baraka avony manala baraka am'mera avony fa de de eto a am'ray volana miverina mba mena ray volana kosa izy zany fa za de manao hoe tsy mahasany zany ianao de rehefa kosa ianao a tsy manao de mba mitenena hoe miala tsiny aminao ary raha mato Clémence rariny rina fa nitsotsopoana tamin'iny zavatra iny a fa dia zay tsara mpisolo vava mihitsy nga be ny tanàna raha izany ka tsy haiko hoe mpisolo vava sa eny zareo koa mipiara ao anatin'ny SMA sa niny sa radio FM no alema de mety fandisony ihany fa de amaraparantsika tontomota re anao veloma ampijery sy mpiaintsika atsika de inona moa t izy teo manao veloma nareo rehetra any ampitan-dranomasina any za aloha raha ny tena marina ny resahako tamin'ny olona any Toulouse amin'ny olona any Paris hoe raha iza mihitsy a tsy de iresaka ny fifidianana frantsay io angamba mba miresaka kely amin'ny heriny fa raha zao a raha io namany Sarkozy io a ohatra ny hoan'ny Madagasikara ohatra ny tsy de mety amiko loatra io fa zay ozy ny olona hoe tao ohatra ny hoe atao ministra tsy marina zany a fa nga Sarkozy io ange hoa olona mbola migadry gady olany olomanga ngany frantsay a no olo loatra reny de ho atao ministra tsy marina zany aty amitsika zany no mety zay ndray aty amitsika zany no mety aza de miresaka loatra an'izany nareo a fa tsy ianina fa de samy mieritreritra zay asony firenena fa zany resaka zany a ity resaka mitranga rehetrarehetra ity tena ireto mafiaresahany ministre ny transport reto angery faniry le hoe mpitsik'ombakombe tena alatra lainga asan-devolo zany zay de za moa olona mpitory filazantsara de mangataka anareo rehetra mpanao asa fifoazana iasa mafy andravany asan'ny satana eto amin'ity fireneny ity fa tena me mafy io tsy petrapotsiny izy fa itsika koa mila miasa mafy fa tsy vanina daoliny ataon'ireo olon'ireo fa botra eto tsika zao tsika moa efa hitanareo hoe tena mitady amoy fotsika fa mbola fahasoavan'Andriamanitra mampijoro atsika menakafo fa zao miezaka ireo miasa fa zao manamavo ny anaran'Andriamanitra ireo de ho afa baraka daoly ireo olon'ireo fa aza manany am'izany nareo fa de eo foana ny tompo momba atsika re tompoka de mirary soa ho atsika rehetrarehetra niaraka nanaraka ny aina izao fandarana Miara Manonja zao dia mametraka ny faniry eo amin'ny tompo mandrakarivotsika ny amin'ny toy ny fandarana zay ho ataony amin'ity an'io ity
eny ary makasitraka de misaotra anao koa tonton Mota faraparana angambany de hoy zay hoe mbola ho avy ny fanazavana fa efa nanatsidika ny ho an'ny antokotiky Madagasikara zany efa nanatsidika ny fankalazana ny faharoapolo taontsika de isy zavatra marobe toto-saina ao ambadika zany misy zavatra entina ihany ko any amin'ny faritra samy hafa any zay efa mimakomana an'izany fankalazana izany sy ny zavatra atao rehetrarehetra fa ny tiana ho tenena fotsiny de zao hoe tsy manana afa-tsy ny antokotiky Madagasikara itsika ary ny antokotiky Madagasikara de mivondrona ao anatin'ny fivondrona be mpanohatra amin'ny alalan'ny RMDM olobe mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara reo vondrona roa reo ihany vondrona antoko politika sy ny vondro mpanohatra RMDM sy ny antokotiky Madagasikara no sehatrasa esantsika ny akoatran'izay de tsy fantatsika ary tsy esantsika aloha tsy esantsika saina ninina adevitra sy resaka mandeha any ambadika any hoe tonga aty aminay mitondra karazam-pikambanana zao mitondra resaka momba zao raha ihany na sinitsisy mijanona ho an'tiky Madagasikara sy ny RMDM ihany tsika miasa ho an'izay tsika ary efa mandroso zany asa rehetrarehetra zany mandeha io ny redynamisation mandeha io akoatry ny redynamisation ny fananganana an'ireo rafitra rehetrarehetra vehivavy sy ny tanora mandeha ihany ko na zanazany fankalazana faharoapolo taona mandeha daholy ny hetsika rehetra fanomanana am'izay rehetrarehetra zay ho lesika atao anatin'ny antoko sy zay mety ho fahitan'ny antoko ny mbola fanamafisana am'izay tanjak'izay ohatran'izany ny RMDM ny antoko ihany ko miady ao anatin'izay hoe isiny concertation nationale ahafahana mametraka tsara tontolo mpifidianana mirindra milamina madio ary ny ahafahana mametraka fanoherana tena voafaritry ny lalàna ara-dalàna miasa am'izany tsika io zany ka tsy mahalala zay mety ho endrikam-pikambanana zay endrikendrika vondrona mandeha any ambadika any ho atsika na ny eto antoerana zany na ny any ampitan-dranomasina fa mbola ho avy ny fanazava-kevitra mahakasika an'izany tsy malala afa-tsy ny antokotiky Madagasikara sy ny RMDM ihany isika zany mazava zay fa dia randra-pitsondray ny fotoanantsika ametraka ny veloma mandra-pitafa mandra-piresaka mandra-piona ho atsika rehetrarehetra ny tenako miaraka ny namana teknisiana isorina ihany ko rina isorina ihany ko Rabekijana Solofera deputena Parafaravola niaraka tamintsika ary Rakotondrona Alleluia Motarson dia manome fotoana ho andra-pitsondray tokolasy tokovavy